Isaorantsika ilay nahary noho ny fitahiny sy ny fitantanany ka mahatonga antsika ho tafaraka indray ato anatin'ny miara-manonja MBS Radio Matin amin'ity alarobia 9 Novambra 2024 ity manantitra ny arambombeampirarintso antsika menakavy na ianao eto an-toerana na ianao any ampitan'ny ranomasina ataontsika arabany manjaka-miadana toy ny mahazatra tsy misy anavahana fa dia samy mahazo ny lafy valo hatrany ampitan'ny ranomasina rehetra any. Arabaina ianao zany ato anatin'ny fandarana izay fandarana mitondra fanazavana maro samihafa mitondra ihany koa ny tsara ho fantatra ialana amin'ity hoe zay tsy nahafantatra an'izany hatramin'izay eo ihany moa ny misy ny hoe zavatra tena tsy fantatsika ao anatin'ity raharam-pirenena ity misy ihany koa ny ambadimbady ihany ny mini hoe tsy mampahafantatra ny zava-misy marina sy ny fivoaran'ny raharaha eto amin'ny firenena ka dia ny fandarana tahaka nytony miara-manonja MBS Radio Matin dia singa anankiray ihany fitaovana anankiray ihany ahafahantsika zany hoe mba mahafantatra ny tokony ho fantatra momba ny izay indrindra dia ho resahany eo ny momba nyity resaka fitifiran'olona tany Kongo ity mitaky ny fanadiadiana parlementaire enquête parlementaire ny solombavamboaka voafity tany toerana ny député Brunel izany mbola resahany eo ny momba an'izay eo ihany koa ny lafin-javatra hafa ny jirama mbola taramito io dia eo ny resaka hoe rehefa misy ny tetikasa goavana hoe fanamboaran-dalana sinsisy manahoana ny impact environnemental fiatraikan'izany amin'ny tontolo iainana sinsisa resahanao daholo zany rehetrarehetra izany ny mpisehatra moa zany eo Andriamato Motarson alleluia zay efa mpisehatra eto isaky ny alarobia mbola ho avy ihany koa ny manaraka ho avy eo namana fanirina zava-manantany sy ny mpisehatra hafa fa ny faniriana dia ny ahafahanao manaraka hatramin'ny farany ny fandarantsika amin'ity indray mitoraka ity fa mialohan'izay aloha raha ny vaovao ny tranga tao anatin'ny 720 raha ankoatran'ny fanambarana ataon'ny député Brunel zany dia misy ny olobe zany izay nodimandry tsy zany fa Andriamato Henri Roger izay fa enitsika moa zany fahalasana zany tamin'ny fampahalalam-baovao sy tamin'ny fampahalalana isan-karazany tamin'ny tambajora-serasera sy ny sisa Andriamato Henri Roger dia fantatra fa nanana andraikitra tokoa izy tamin'ny izay hoe nosahaniny teto amin'ny firenena nisan'izany ohatra na Tale misahana varotra directeur commercial teo anivon'ny Air Madagascar an'izany olona zany teo amin'ny fanatanjahantena ihany koa izy efa nitatana ny fédération ny atletisme tamin'ny fotoan'androny ary dia namela hamamy betsaka izany olona izany kany hoe izay zavatra noentiny ho an'ny firenena sy ho an'ny malagasy dia mba hotoizan'ny taranaka teoriana izany ny tsara izay noentiny dia mba hotoizan'ny taranaka teoriana rary fiononina ho an'ny fianakaviany ny miara-manonja MBS Radio Matin eny ary ankoatran'izay dia efa nambara teny am-piantoana teo ny amin'ny hoe anisan'ny vaovao nisongadina ny filazana sy ny faneho-kevitra ihany koa momba nyity raharaha ny Kongo ity zany ilay fitifiran'olona na foizana ain'olona maro tany Kongo taorianan'iny dia nandeha ny vaovao aloha filazanany hoe zao ny zava-misy dia avy eo nefa efa volana no lasa andro maromaro no lasa tsy hita hoe ahoana ny fivoaran'ny fanadiadiana sinsisa satria misy ny sehatra izay manadiady an'izany amma hoe tany-tandalana ny Madagasikara raha mbola tenenina hoe tany-tandalana ny Madagasikara samy niandro ny rehetrako tany ahoana ary izany dia hozy ny député Brunel hoe aleo asiana enquête parlementaire ty raharaha ty satria ny parlementaire teo anatin'ny fotoam-pivoriany ihany koa amin'izao fotoan'izao dia napaka-peo mihitsy izy fa hoe tena tsy afaka hijanona fotsiny amin'izao fa mba ampiasainay ny fahefana izay omeny ny lalalanay amin'ny fahafahana fanaovana ny enquête parlementaire dia aloha rahantsika ny fanazavana zany tamin'ity raharaha ity izay
élément moa zany élément anankiray tao anatin'ny vaovaoan'ny MBS mihitsy no raisitsika fa atsika maharaka tsara ny fandehan-draharaha ndahoary. Ny 20 aogositra taona 2024 andro malaka ho an'ny vahoaka malagasy no ny vonomoka nataon'ny mpitandro filaminana ny malagasy tany Ikongo. Androany dia nekendro solombavambahoaka ny ananganana ny voameram-panadiady anao ny antsoina hoe enquête parlementaire momba ny raharaha tany Ikongo io. Nanatrika izany ny sekretera-panjakana miadidy ny zandarmaria am-pirenena ka toy izao ny valikafany teo anatria ny mpanao gazety no sady ny Saindoatra. Za aloha zany raha resaka tir en l'air zany za tsy hanao an'izany. Tonga dia teneniko anareo raha za fa za tsy manameloka an'ilay gendarme manao tir en l'air zay ny hitany mety tompona ndraikitra angizy izy nahita tao fa raha za tsy manao tir en l'air zany raha zavatra ny anarako zavatra hafa nataoko mety any amin'ny tongotra ny tifiriko rehefa lavo eo anao hitany namanao dia mandeha anao rehefa avy zay tir en l'air zany mety ataonao hoe rano nisy nampita 1947 sy 29 fonga teo nanjaranareo mitsara mitovy zany nga rehefa nisy faty olona dia tsy maintsy hoe mitovy ny ohatrany hoe colon koa zany gendarmerie. Ny Saindoatra ary tezitra mafia koa ny solombavambahoaka Brunel Razafintsandraofy ary namafisiny fa tsy vonona ny anafika ny tobin'ny gendarmerie ireo vahoaka nitady fifampiresahana tsotra ary namafisiny koa fa famonon'olona fahobe inataony mpitandro ny filaminana iny. Ary tobina maharan'ireo colon reo no lasa tobiny zandary androany. Sarotra ny fidirana amin'izany misy vavahady zany ary moisonnerie de moellon ny rindriny zany toby zany tsy mbola misy na olona ray nandingana an'le vavahady. Ary raha ohatra ka hoe soixante menacé reo olo reo naninona raha hoe nanao tir en l'air naninona raha nanao coup par coup fa tsy naninona nanao rafale ho anay tena massacre délibéré tena finiavana amono ka raha milaza izy androany fa voniny hitady ny marina dia miombona ao anatin'izany todika zany zay hoe andao tadiavina tokoa ny marina fa tsy atao an'izany sanandro mipiraita ny razana ary samy mamy miaina na faritraiza eto Madagasikara. Fa efana feno no meny lalàna an'ireo solombavambahoaka ny fanaovana enquête parlementaire tahaka izao. Ny solombavambahoaka Tim dia manana député roa andrafitra ity voameram-panadiady ity. Raha ny momba an'ireo zandary anisany nandray anjara tamin'ny tifitra vahararaky iny dia nambarany saigi hatrany fa ao fianaratsoa izy ireo amin'izao fotoana izao ary tsy azo averina any Kongo intsony. Zay le izy, zay ny zavatra anseho zany teny amin'ny teny meram-pirenena samina eno isika rehetra ary ile hoe fisafoto fotoana ao anatin'ity raharaha tia dikan'izany tsy mazava ny toy an'ny raharaha ty amin'ny resaka hoe fanadiadiana dia nilaza zany ny solombavambahoaka Brunel solombavambahoaka ny Kongo fa tena atao ny enquête parlementaire hoe matsanga moa zany ny voameram-panadiady matoa zany mitsangana ny voameram-panadiady any anivon'ny parlemanta dia mila mazava mikaroka satria izay zany notadiavina inona ny marina momba an'iny satria teo zany zao afa ny teneniny député Brunel von'olona faobe iny ozy dia misy moa fanazavanao ny sekretera-panjakana misahana gendarmerie indray ny seg zany dia nazava ny teny teo tatsika hoe miaro izy zany ny zandary aloha ny corps misy azy ny zandary zay izy zany lehibe any aloha zany dia hitatsika amin'izany le fifanjevona eo amin'ilay raharaha eny ary eto Andriamatoa Motarson alleloia zany no zavatra miseho trangan-javatra eto amin'ny firenena zany dia tako ny marina ny olona ary tsy ity ihany fa be dia be ny raharaha hoe aiza marina fa tsy sanatra hoe very anjaviny ihany. Miarabana Andriamatoa Motarson alleloia aloha. Miarabany irina dia miaraba ireo mpanaraka izao fandarana miara-manonjy eto amin'ny MBS ireo. Miaraba ny mpanao tsy lazaina any amin'ny teknisiana samihafa any ny ambadika any. Miaraba ireo olona nangataka izay atao kokoa any Montpellier, any Toulouse, any Lyon, any Paris.
tena nangataka mihitsy ny antso de mba ataovy zay tsy olona ray tsy olona roa tsy olona telo zany de miarabanareo a de samy hotahin'ny tompo nahazo an'izao a fotoana ankehitriny zao tsika nyresaka nle vonolona mihitsy ny ilazana azy amin'ny teny malagasy zany tena ezana mihitsy a ny teny malagasy tanteraka satria gasy ny tena vonolona no ny antsonony solom-bavambahoaka azy sy ny mpanara-baovao rehetra anyty zavatra nitrangatany ikongo ty fa tam'izao fotoana iverenan'le resaka zao a toatra ny miova amin'ny fomba filazan'le izy raha nanaraka le anina teo a le support le document vaovao a élément katengasy le singa no entina nanamarinana na nilazana izany zavatra zany a de ohatrany miova le filazana hoe ny tongotra sy ny etsetra sy ny zao fotsiny a tsy miditra am'izany a ny eto amin'ny MBS hoe tongotra sany tanana sany sofina sany kibo fa ny hoe zava misy a ataovy ny ankety 3 volana ange 3 volana amin'ny herinandro ke zany nitrangana io zavatra io mbola tsy ankety de mba manao fanambarana izy hoe de efa miroso re zao tsy misy an'izany mitranga teto 3 volana zao a ohatrany von'olona ohatrany vono akoho zany le zavatra mitranga ny olona ery ny fitaratra ny voatifitra ny orakoraka daholo tena zao ity olona sy 5 tsy 10 voatifitra maty vokatra zany tohatrany atao tsy mbola misy fa zao tsy alao ivoaka ny marina zay fotsiny alao ivoaka ny marina ny tongo ny voatifitra de na ny feriny na faty azy sa inona sa ny kibony sa ny lamosiny sa ny alao hitranga ny marina zay fotsiny angeny takineto ary de zao aza mifampiaro fa ivoaka foana io marina io ary nareo mifampiaro androany nareo ny fanometsiny hoe iry ny tena tao anatin'izany zavatra zany ka dia zay foana ange le izy ny mafia rehefa misy zavatra tompontsoa iombonana de miaraka izy fa raha vao tsy mitovy ny fijarana tompontsoa de fa ady saritaka io ary efa akaiky le ady saritaka hitranga satria ny tompontsoa anareo piaro an'io zavatra io tsy fantatra hoe inona ange le arovanareo ny gendarme mety manao fahadisoana ange amin'ny mahaolona ange ny gendarme na gendarme ary ny gendarme tsy natao hiaro ny gendarme fahafantarako azy fa natao hiaro ny lalàna sy ny tanindrazana zay no any amin'ny faneva lalàna sy tanindrazana fa tsy hoe ny koriko ny klasiko sy izany moako fomba fiteny zany any amin'ireny tsika klasy hoe miaraka promotion sy ny ka tsy zany nasaina rovanareo fa ny vahoaka malagasy sy ny lalàna ka miaro ny lalàna mampiatra lalàna ve nareo fomba fiarovana ny lalàna ange de zao hoe mampiatra ny lalàna ve nareo zany raha izao fomba fiteninareo sy fomba firesakareo zao miaro ny tanindrazana ve nareo ny tanindrazana ange tsy le tany tsy le toerana no arovanareo fa mba le vahoaka eo aminy de zay no fomba ampiarana an'izany hoe miaro ny tanindrazana sy lalàna zany de aoka ianareo gendarme fantatra fa betsaka angeny madio fo tsara sitrapo ao amin'ny gendarme ary tena resy lahatra hoe mila mampiatra lalàna fa tonga any amin'ny baranahany raha ohatra ka tsy miaro ny lalàna zay misy ny teanao an'izany aza matahotra nareo reny fa mijoro manao ny marina fa ny olona tsy manao ny marina ange vetivety fotsiny reny de tsy zay fa dia mangataka ny procureur amin'ny fianaratsoa mba hiditra tsehatra lalina fa ohatran'le matsiaro rina mantsy le zavatra nitranga tany Ambatondrazaka efa tamin'ny taona elaela le nanambaran'le mpitsara hoe colonel firy sy lieutenant colonel farany ambany sy général ny tonga eto amin'le tovolahy le nitofirina vaovao tamin'ny MBS de ohatrohatr' zany ny zavatra mitranga zany rehefa misy zavatra tsy mety misy tsy kombakomba be debe ary any amin'ny toerana any amin'ny sehatra tsy tokony isiny tsy kombakomba lasa misy ny tsy kombakomba de le mpitsara ary
tondrana valizy hoe ajanona io de niteny an'izay le mpitsara fa de tsy fantatra moa zany zao fandehan'le izy fa de any am'setraka zao ny tsy kombakomba eto am'ty fireneny ty efa fantatra asan-devolo zany aloha tonga de tsorona ohatr'izay tsy afina fenina le izy ny devolo mitsikobakomba de zao ny devolo ihany no mandefa proof anamelohana anao nefa zany nge fantatra nge zany efa niainana nge efa hitan'ny olona tseroa nge zany devolo topoinao io ihany mampirisika mampiseho ny proof tsy any amin'ny zavatra tseritreretinao akory ka divoaka foana io marina io amin'ny sehatra rehetra ho tenenina eto zay foana ny zavatra hitranga aprisy amin'ny baiboly zao anaovana azy zao anaovana azy de rehefa aveo izy ihany manao hoe ity ny proof fa tena nanao zavatra tsy marina io olona io zay ny zavatra iainany zany eto ambany masoandro ina tsy misy zava-baovao izy mpanjaka Solomon fa ny teo aloha ihany ny verina ka zao tokony atao lesony reny rehetrarehetra reny anaovana amin'ny marina. Tsika moa zany mijery avy ety ivelany amin'ity fivoaran'ny raharahan'ny kongo ity zany de li zany rehefa jerena eo ny zandary aloha iny zany sehatra raingeza be ny zandary de niteny faneo moa de hoe tanyrazana sy lalàna atondray solombavam-bahoaka fahefana mpanao lalàna samy misy resaka lalàna zany ndray hoe tanyrazana sy lalàna ho an'ny zandary zay solombavam-bahoaka fahefana mpanao lalàna zany hoe lalàna zany no kirakiraina ao anatin'le raharaha zany de manoloana ny izay zavatra zay raha tena piarina ny lalàna hoe tena hoe ajaina toy ny anakandria maso hoe rehefa lalàna de lalàna ahoana ny fampiarana azy eto Madagasikara satria zao lalàna voalohany eto amin'ny firenena mihitsy any no tsy arana lalam-panorenana ity resaka lalàna ihany koa de mifantaniana ataon'ny olona koa akoatray de hoe ahoana ny hafarana zany ny hoe enquête parlementaire irosy zany zao ny solombavam-bahoaka hoe anao an'ilay enquête parlementaire de rehefa nahinana iny ny olona naheno ny vaovaon'ny MBS zany nilazana iny hoe atsangano ny vaomera mpanadiady de ozy ny olona hoe engany mba ho tody hatramin'ny farany le izy fa tsy mba tsisy sakatsakany satria fa nisy ihany enquête parlementaire tamina afera hafa fa ohatrany tsy hita ihany koa zay fefarany zany hoe zao marina ny tena tatitra ohatra zany zao hoe efa nisy andrele hoe fitaovam-piadiana tsy fanta-piaviana de efa nisy enquête parlementaire aina nataon'ny Sénat momba an'iny zany hoe enquête nataony ny teo anivon'ny Sénat zay araky ny lalàna moa zany ny afaka manao an'izany ny Sénat zany dia natamin'ireny resaka fifidianan'ireny ihany koa dia fa nisy mihitsy moa zany nitatitra no entin'ireo sénateur reo teny amin'ny président Marc Ravalomanana hoe zao ny vokatry ny fanadiadiana sy ny sisa fa amin'ny laviny ofisialy de tsy hita zay nefa rany zao ngerina ny tena manana nyty raharahan'ny kongo ty azadiny fa raha fahafantarako azy i député Brunel général ao amin'ny polisy olona Bogradin ao amin'ny polisy général eny mba tsy afina fiainana ny lizy tonga de général amin'ny polisy zay ny fahafantarako azy fantany tsara ny fombafomba rehetra fanao amin'ny zavatra ohatry reny ary etreto ange tsy mbola nisy filazana hoe de efa ohatrohatry zao voatra n'le enquête nge le fanadiadiny fa de mangina matso zany tonga hatrany amin'ny hoe enquête parlementaire misy ary za de miteny rina tsy hoe moramora io na ho an'le mpikambana ao anatin'le mpanao enquête parlementaire tsy moramora io asa be be raha hita am'izao fisehoan'ny zavatra zao tena be deaibe no sakana ibanan'io misy moa reto misy angena ny député IRD ny tim moa lolarana am'izany mafana fo hoe amoaka ny marina fa ary amin'ny avarian'ny loana koa marina mety misy député koa avarian'ny loana hoe okalezy fa ny kamadôly angeny eo anatiny io na ny any amin'ireny mpitondra isan-karaza isan'ambaratonga procureur amin'ny Fianaratsoara hatramin'izao mangina dena ka reto koa tsy maintsy misy mpitsara hiaraka aminy anao an'le enquête fa tsy mahay zany enquête zany ngereo izy fotsiny ao anatin'le izy manaraka an'le izy fa tsy manana an'izany hoe manao asana polisy zany reo
fa tsy maintsy milan'zany izy manaraka an'le izy de ho hita eo marina fa zao ny sakana be de be ary raha vao misy anankiray voapaingotra eo de hitan'iriny le milalao karatra ny olona de manao sato le hoe de misy etazy 2 3 voakitika indray ohatr' zay ty zavatra ty manao randra-tariana ary ifampepanga efa kaiky satria olona mirehare reto olona manao an'Andriamanitra tsy misy reto fa mitoky amin'ny zavatra tsy tokony hitokisany reto de mihevitra azo tena ho zavatra zay ny logiciel zay indray mantsy ny fomba fiteny any an-dafy any tsy hoe mianatra any an-dafy tsika fa ny fomba fiteny any ampitan-dranomasina am'izao hoe mba tsy tenenany hoe fomba fisainan'le olona sy ny etsetra satria le hoe fomba fisainana teraka tamin'ny zavatra be de be fitaizana sy ny etsetra dozy hoe logiciel reto tsy manaraka an'izany de zay indray fomba fiteny am'izao hoe logiciel reto olona ato anaty fitondrany reto logiciel lafahafa fa tsy mitovy am'le aty amin'ny misy atsika inona moa zany le misy atsika le hoe mijery hoe ataoviny marina ampandrosoy ny vahoaka zay fotsiny ange zay de zay rinanao tsy moramora zany tsy hoe manangana commission d'enquête mety eo ihany fa na ny olona anaika ao anatin'ny commission d'enquête io ary mety tena mbola ifampitadiavana dia zany rehetrarehetra zany tsy mahakivy zany fa zao ho an'le olona manaikiditra ao anaty commission d'enquête mivavana reo fa asan-devoly tediavina ho apotro tiana ho apotra moa fa tsy hoe tadiavina asan-devoly io ka mivavana reo rehefa miditra ao anatin'le commission d'enquête sy manao le fanadiadiana miaraka am'ireo mpitsara farimbona atanterahany zany zavatra zany zay no azo resahana am'zany ry mamaraparana kely an'izay eo amin'ity resaka hoe fanadiadiana be de be ny zavatra mbola tsy mazava am'izao fotoana zao tsy resaka lavitra tsika raha tsy hiverina any amin'ny hoe tamin'ny 7 sy sinsisa fandeha atao hoe akaikikaiky ary ahoana momba n'ireny taolapaty reny iza marina ny tenao ambadiky reny ao an'ity resaka volamena tafapritsaka ary vao miainga de amkilao tary indray nisy tratra hoe tary ozany komorianay ory malagasy volamena anareo aty aminay ahoana marina momba n'ireny ahoany ty alatrombo tsy mety mijanony ty iza marina ny tenao ambadika io iza manana tombontsoa am'le izy ahoany ty olona tapahana ny lohany ty any fahatry mena be zany vao teto le olona tonga teto tapahana ny lohan'le olona de tsy hitany lohany de vatany eo be de be ny zavatra hoe mila mazava zay tsy fantatra ny gasy fa ny malagasy ve zany de hoe fomaraina de mitady vola de tonga avany de mihinan-kanina de matory de mampianajana zay ve zany no sahaza ny malagasy fa tsy sahaza izy ny mahafantatra ny zavatra marina mitranga eto amin'ny fireneny misy ny enquête parlementaire amina afera hafa fa misy ny ohatrany hoe tonga de any tsy fantatra lasa afera classé ve sa ahoana inona mahatonga zany fomba fijerin'ny olona zany zay zavatra hoe firy ny afera tsy fantatra ny afarany eto amin'ity fireneny ty ninona moa tiako resahana am'iriny zany zavatra resahan'iriny zany tena le fiainam-pirenena amin'ny akapobe ka na tsika sirina rery ara ny eto herinandro tsy vita nge zany ny hoe zavatra tsy manjarinjary zany hoe tsy mandeha araka ny tokony ho izy na herinandro ary tsika sirina rery ny eto tsy vita zany tsy resahana tsony resampifidiasy tsy vita ao be de be mifanontaniana tsy vita zany ary ny tena mahagaga nge raha ohatra mijery fotsiny an'le hoe pyramide de Maslow de ohatrany hoe ny zavatra ilain'ny olona aty amin'ny fotony mihitsy de zao hoe ny sakafo ny fitafiana ny anina de aveo ny sécurité de mba mivelatra manao asa fanasoavana dia mba mivelatra maha olona azy zay le any amin'ny tetin'le pyramide fa tsy zany ange ny zavatra mitranga eto amin'reto olona reto tsy mandeha araka ny zavatra no eritreretina sy ny zavatra rehetra efa iresahan'ny olona manerana izao tontolo zao zany fa ireto olona reto ny vola ninina tsy miraharaha izy na lalan'inona na lalan'inona fa rehefa vola sy mieboebo sy mirere zay zany le sotoavina am'reto olona reto tsy mifanaraka velively amin'ny sotoavitsika malagasy ka iresaka an'izany rina tsy vita tena tsy vita fa tsy misy
ny zavatra tongamba zay mantsy ny fomba ny teny naneonrina azy any averiko kely hoe zao manao reo-boro a miverina misy zavatra anankiray ve nataony retoloreto ka tena ao tsara za manontany tena rina za tsy miteny hoe tsy misy fa manontany tena hoe misy ve zay le izy fa zavatra rehetra reo atao reo a de andaonge ho resantsika reto zavatra hafa de ho hitany rina mbola tsy ny lalam-pifidiana tsy ny CNI akory no resantsika tsy ny ACC tsy ny constitution tsisy raha manjary eto amin'ity firenena ity ary zao verina kely anaperako an'le resaka ikongo angamba ny filoham-pirenena de nanao fianianana fa hanasoa sy hanatsara ny fiainan'ny vahoaka malagasy misy malagasy mivonoana ohatra ny vonomoka eto ahoana moa ny filoham-pirenena ny tsy mitsangana hoe afangano ho ankety io ary tsy ny tany kongo mantsy mibe debe ny maty fa ny maty isan'andro eto amin'ity firenena ity raha manontany ministry ny polisy tsika hoe faminon'olona ohatra hoe zato tranga manerana amin'ny Madagasikara satria ny vaovao azon'io ministry ny polisy io manerana amin'ny Madagasikara firy isan-jato mba vaovahanareo ao anatin'ny efa-bolana zay de ho hitanao tsy sahiresaka an'izany aloha le ny fahafantarako azy satria mety hoe noho ny antony samy hafa de any de efa voakaly le vaovao any de efa voasivana le vaovao aza lefa miakatra any zany fa takony tsy voaka zavatra ohatr' zany ange no mitranga koa e de le ministra ty ambony aty a tsy mahafantatra zay ambonin'ny tany zany rehetrarehetra zany mitrangaka zao le sotoaviny reto mpitondro reto sy ny etsika malagasy tsy mitovy itsika matahotra an'Andriamanitra miezaka manao ny marina sy manao ny tsara ampiarabelona amitsika fa ireto tsy zany toy izy ry jirama nisy natao évaluation nisy natao londoa ampisorona zany misy londoa ampisorona atao amin'ny jirama atao zany natao évaluation amin'ny teny malagasy hoe tombana taoarinan'iny moa zany Andriamatoa Motatro Alelo ihany mbola tsy teto fa zao anao no eto de tratrako eto anao zany de mba taniko hoe ahoana mba fahitanao an'izany hoe raharaha ny jirama am'izao fotoana moa zany efa fantatry ny olona ny zavatra miseho aloha amin'ny ankapobeny hoe tapaka ny jiro ny rano sinsisa fa le hoe évaluation ana olona londoa ampisorona hoana ny fahitanao azy zao angerina le zavatra aloha e raha tsy diso atao DGA enina amby telopolo ny DGA ny jirama a zay indrindra directeur manerana amin'ny Madagasikara enina amby telopolo zay zany fa zao ange me alohan'izany rehetrarehetra zany rehefa ifidy an'ireo olona reo izy dia misy an'le hoe job description zay moa zany ny fitenin'ny anglisy azy na hoe référence momba n'le asa ka saina mpanaovina an'le olona zay de mamaly le olona mamaly atsoratra izy hoe tia ny CV-ako tia ny zao ny fahaizako aiko mihitsy ho asa de zao fidiny izy araky ny dossier iny ianao zany ny raisiny eo zany le izy de le DG zany no mifidy azy zay tsongaina atao anatin'ny maro tsongaina atao anatin'ny maro fa izao tsy fantatro na misy loko orange ry amin'ny lohan'le taratasy fangatana na olona fomba fijery zany mety mba mananonanina fotsiny am'zany fa tena manao fangatana asy izy hoe vitako raha ty asa na malagasy tsy de mbola betsaka loatra ho afa efa nisy ihany hatramin'ny 2009 angeny efa nisy ny hoe alatra be vava tany jirama tamin'ireny le fividianana ordinateur reny efa hatramin'izany fa mbola tsy tena hoe gaboraraka any ary tena nampigadra n'le tale général taloha raha moa de inona ny zavatra nitranga hafa toedra raha ny ainana tamin'izany am'izao fotoana zao efa hafa ka ny mahatonga manipika an'izay mantsy de zao ne be debe le zavatra tsy manjarinjary tato anatin'le fitantanana n'le jirama de nisy lasa ohatran'ny hoe lara vao mikitika zany inge mety mitranga reny satria miova le environnement professionnel dia voatery mandefindefitra ndraindray mitombo ihany le alatra mitombo le alatra ary de nahita moa zany zao ministry ny énergie
raha le izy satria to izy ny manao an'le tombana le tombana ho atao a raha ny tokony ho izy raha araka ny hoe ny fividianana n'ireo olonreo araka le dossier asaina manao tatitra reo hoe aiza tatitra zavatra vitanao a hatramina ny endrenanao ka hatram'izao ary zay a rapport technique zay tsisy idiran'ny état-d'âme tsisy idiran'ny fihetse-po nga ministra zany fa ny zavatra eny mantsy amin'le ministra de ohatrany hoe ho ataony interview ampabe masony zany le olona ho avoaka mangarahara fanga zany rapport technique io zay fotsiny de eo dolo ny chiffre eny chiffre ananan'le DG satria rehefa mahavita asy reto a de manao tatitra any amin'ny DG de ananany DG zany a ny singa rehetra mahakasika ny directeur anankiray de zay vita ny jereny iny hoe tena namely ty de zay zany voatazana fa tsy zay ny fomba fanaovandry zareo azy ny azy moa zany ireto tsy haiko hoe manampaizana loatra sa ahoana tsy de fantatro loatra rina fa ny zavatra tao tena atao mangarahara mihitsy tsy azoko loatra zany tsy azoko hoahoahoa zany amiko zany fihetse-po fa ny zavatra izy ataonao vakinao ny tatitra omen'le olona nandritra zay fotoana ny isanjo zay de hitanao hoe namely izy na tsy namely na ny adana loatra na tsy nanao mihitsy ny fitantanam-bola moa fitantanam-bola iny any tale ny vola iny ary tratrany sakatsakana le tale tsy ahafahany nanatratrany tanjona de ohatrany hoe ty misy asa tao de maloha hoan'ny akamanay de ny apatelo ny ataon'ny akama de vola mivoaka ohatra zany nge zavatra mety mitranga zay le anaovako hoe le tontolo manodidina n'le asa tsy fantatro na hojeren'nga ministra fa inona fa de tsy fantatro fa ny fitenin'nga ministra hoe anao hoe hijery an'le izy amin'ny fomba mangarahara sy ny etsetra tsy mifanaraka amin'ny fomba fanaovana loatra n'le évaluation ny zavatra tenenina fa te hipoerapoera izy te hisehoseho izy ary ny zavatra heniko tamin'ny vaovao mialatsiny fa ohatran'ny hoe somariny me de ny hoe saika ho an'ny la réunion ty DG ny Jirama efa ny anaty listre ny mpandeha gazety ny namoaka an'izay de any anaty listre ny mpandeha ola izy nefa to hoe manana IST tsy mahazo mivoaka amin'ny Madagasikara izy any anaty listre ny mpandeha de ny zavatra mitranga de zao efa mahana ve zany raha mise tale jeneraly no mahatonga azy ny omana ho an'ny la réunion satria ve efa hitan'le ny olona mpiara-miasa aminy na ny ministra eo amboniny hoe tiany misy zavatra tsy manjarinjary tranga mety zany kongely izy fa zao hoe tsy de sa manao an'le izy direct le olona no ny antomaro samy hafa satria mety le DG mety manana mpiarony ihany sy ny etsetra tsy misy manderery zany mantsy reo fa tsy maintsy hoe manamanana ekipa de mba any de aloha atao fanady évaluation anaovana tombanesaka ireto tale rehetra zay ny fomba hiteny maninona ny tsy tonga de enao ny tompon'andray izy ny tale général nge de tompon'andraikitra amrehetra izy de zay nanao ny tsy mety izy de zay de makanesa ary atsimona-mbato fotsy atsimotsinanina mba any atsefa zay fotsiny fa tsy anaovana resa be style be ho atao dolo ny 9 de ho hiteo ze lany sy ny tsy lany sy zavatra herinandro nge zany de vita fa ty lasa firenena nge tsy manana an'izany fotoana ela be zany andaninandro amin'ny zavatra tsy manjarinjary ohatry zao jiro manjary mety tsy misy ny rano manjary tapaka foana de inona no ifampiandrasana amin'izany fa tonga de rehefa nanao ny tsy mety de asaivo miataka kely aloha de fitaina tsara ny ankety de alefa any amin'ny tribonaly zany nge tokony ho izy rina aloha raha fijeriko azy ahoana minjay ka koatran'izay zao mantsy ny fanontaniana tsy hoe fanontaniana fa fanamarian'ny olona amin'ny toejavatra tahaka anytony lasa hitarin'ny olona le izy eo amin'ny resaka raharam-pirenena de zao le fanontanian'ny olona sy fanamariana hoe misy ve zany ny olona tokony hanaovana évaluation de misy ve zany ny olona tsy tokony hanaovana évaluation misy olona na hoe misy tompon'andraikitra tsika tsy hanonona hoe iza na iza fa fomba fijerekapoben zany fa hita hoe fa tokony soloana atao mbola eo ihany ahitana problema ny eo amin'ny sehatra zay tantanany atao mbola eo ihany tsy misy ny évaluation ohatran'izay le zavatra voamarika zany ety ivelany misy nefany
esorina ihany koa tonga de miala tsisy évaluation hoe ahoana sy ahoana fa hoe miala ianao de tonga de miala nangina le olona tsy mikitaba misy ny hoe tokony hanaovana zay évaluation zay dia tsisy tsy hita zay hoe andraikitra raisina zany momba zay zavatra zay ka momba ny tony resaka tony manamarika ny olona hoe fa iza zany ny anaovana évaluation de iza ny tsy anaovana évaluation raha hoe raha pirenena indray zany no resana fanamarian'ny olona zay ahoana fahitana Andriamatoa Motarson anjany zavatra miseho eto amin'ny firenentsika daholo zay oka aloha tsy famitaketo rino fa ngarajoelona raha misy hoe olona na ohatrany hoe ataovy tombanezaka izy ry parlement mihitsy moa am'izay fa tsy hoe ny assemblée rery fa tsy maintsy ny assemblée sy ny sénat hoe empêchement zany zay ange le izy valin'zay fa zao tsy sahanao an'izany reo na de tsy metimety ara tsy manjarizary ny zavatra mitrangy eto amin'ny firenena satria ireo olona ireo mahafantatra hoe vao mikonkonina an'izany izy de efa mifandroana ny mandeha meloha de ireo olona ireo olona ireo eto amin'ny firenena mba ohatrany hoe le tombontsoraisiny ao anatin'le fitondrana no zava-dehibe aminy de tsisy manao an'le tombanezaka ho an'ny filoham-pirenena ary zay olona rehetra arova amin'ny filoham-pirenena de lasa ohatra zany tsy azo atao tombanezaka misy ange ohatra ange le taly ao amin'ny présidence le nanao zavatra tsy manjarinjary tany atao masina le tamin'ny SMMC maka volam-panjakana satria arova amin'ny président izy de nitazamy-potsiny le député reny le nitondra le palissandre nanao zavatra tsy samarimarina tazamy-potsiny de misy zany eto ka zao ny olona voasambotra am'ireo mpitondra ireo zany le olona mieritreritra nanderery fa raha ohatra izy hoe mandoa ekolazy hoe misy parapluie zay fomba fijery zany le fomba fiteny am'le hoe ekolazy re olona hoe rehefa ohatra ianao sasany mantsy ohatrany hoe raha maka ray tapitrisa mba meko folo hetsy sivy hetsy ohatra ny anina meko sivy hetsy ny ery sy ny atsitra de mba miaro ary reny olona reny ohatrohatra zay lasa fomba fisaina lasa fomba fiasa fa zao marina tsy maintsy hipotra foana ka ny hoe iza le anaovana tombanezaka izany tsy anaovana tombanezaka zay mandeha rery no ataovana tombanezaka zay miezaka mandeha rery fa raha io fitondrana amin'ny ankapobeny io efa mifampiaro reo de tsisy sa manao tombanezaka an'ireo na ny zavatra ataon'ny merana Antananarivo fotsiny arange amin'ity resaka fitantanany ity manahirana miteny azy de reny izy misy mitifitra ery misy moa ny hitako tany anaty gazety misy miteny hoe mba sérieux ve io resaka io rangahy zay mihitsy ny nataon'le jeneraly anankiray mba sérieux ve io resaka hoe nisy nitifitra io merana Antananarivo izy satria any amin'ny lalana tsy ary teny eo am'varavarana fitaratra ohatrany hoe misy mpitondra mpamily an'le tomobile zany de lasa zay tsisy de io moa zany sokatra ivoaka marina ihany koa zay ny fanamariana hoe ilaina daholo ny voahany marina na afera inona io na afera inona de ilaina ny voahany marina ka zay mihitsy ny tediavintsika ary matery atsika hoa manosika atsika hoe ilaza n'zao sozao eto amin'ity fandarana miara-manonjy ty angedy zao hoe mba hiovan'le olona de iezany anao ny marina manomboka eto fa ny zavatra tsy marina ange tsy maintsy ho fantatra foana zay foana hoa tsy maintsy ho fantatra foana de izy ihany no hafa baraka fa zao mampirisika azy reny tsika mba hiova anao ny marina de anasosoa fiainany vahoaka malagasy fa raha tsy zany tsy mandeha am'izay loany ty fireneny ty ary efa tsy nandeha am'izay loany moa zany ty nanomboka tam 2009 raha marina ya ka ty raharaha ty moa hoe avoy marina tantara am'toy izy io zany zao aloha tantara am'toy raha mbola hitarina mantsy io tonga hatrany hoe izany namono Andratsimandrava tonga hatrany io fa zay moa zany ny resaka tsy maintsy natao manoloana nyty raharaha ny kongo ty zany Andriamatoa Motarson alleloia tianao resana kely momba ny fizahantany tourisme inona ny tena hitanao hoe tena zavatra manahirana ao anatin'ity hoe fizahantany eto Madagasikara ty zavatra matery olazaina amin'ity resaka tourisme ty tam'le hoe ady hevitra momba ny
fampiasam-bola hoentina hampandroso Madagasikara. Forum des investissements pour l'émergence de Madagascar. Inona tena nanaitranao kabary be kabary be nataon'ny filoham-pirenena mantsiny. Isy elefanta, zebra sy ny sisa sy ny sisa. De rehefa nieritreritra n'ilay izy taty aoriana do za hoe tsy ohatran'ny miteniteny foana ve président zany. Za zany tsy nahazo an'ilay izy fa tonga le mpiara-miasa aminy ngara-tsirahonana. Tsy zany kosa ny tena zavatra tian'ny président olazaina fa misy mpandrara anafatra elefant anafatra zebra sy ny sisa sy ny sisa. Dozy aho hoe ahoana ara ny logiciel ngara-tsirahonana zany. Zay le fomba fiteny zany am'izao. Satria zao inona materia iteneny zany. Ny zavatra ohatr' zany aloha misy zavatra tsy maintsy atao meloha. Le mpandrara aloha zany nefa miresaka. Efa mijery ny toerana hoe aiza ho aiza ny toerana tiany hanaovana an'izany zavatra zany. De fatariny données cadastrales amin'ny fomba fananantany amin'le toerana tiany ho atao. De efa manomboka manao fanadihadiana moramora izy mampiasa cabinet izy. Ana topographe sy ny etsetra miresaka mampafantatra ny olona hoe manahoana ny eritreritra reo raha mba atao anao an'izao zay aka zao hektara ety zay. Mbola tsy misy resaka hatrany amin'ny fitondrana. Fa le mpandrara mieritreritra piasa vola no efa mieritreritra zany meloha. Raha araka ny fomba fanao sy ny fomba hitezaina antsika hoe mila manao ny marina, mila mifanaja, de zay le fomba. De manao an'izay izy de rehefa mahazo valin'izay izy dia mieritreritra amin'izay hoe ahoana ny fomba de mangataka ny fanjakana amita le fifampivarotana amin'le olona tompony tany. Fa raha ny fitenin'ny reto olona reto angerina zay ny tegna mahalasa saina. Tenin'ny président tsika anao an'izao sy anao ohatran'izao de anao DUPV anao zany monsieur le président. Hoe ampiasa ny droit d'utilité publique ave anao angalana ny le faritra ho asiana elefanta sy zebra. Eo mantsy le problème. Fa raha ohatra hoe ny mpiara-miasa aminao ny hoe sado cabinet miara-miasa aminao mpanangana hôtely etseroa no manao an'ilay izy de ho ataonao droit d'utilité publique ave no ampiasainao amaritana ho an'le tany. Tena tsy zany ary teny amin'ny président Ratsirahonana hoe ohatrany tsy ho tsara ny logiciel lao zany raha ohatra ka izay fa tena mila vitany fanarahan'le olona privé zany zavatra zany fa tsisy idiran'ny fanjakana hiditra anao droit d'utilité publique no faritra angalana an'le faritra hipetrahan'le elefanta na le zebra. Ka tsy mandeha araka ny tokony hoe zany fa lalàna tandalàna ve ty sa tsy tandalàna fa toa ohatran'ny olona mahafantatra lalàna ary mpampianatra no lasa manao ohatran'izany. Tsy mety zany. Tsy maintsy zay ny process n'ilay izy satria intérêt privé io tsy azo ataonareo hoe intérêt public. Tsy mandeha am'zay loany zany. Ary de zao za aloha de mahafantatra hoe raha izany no ataonareo ange de hitako ihany ny fomba ilazana amin'ny olona manaraka mitondra manaraka aminareo hoe zao fomba merenana an'io tany io. Sahala amin'io resaka poste tsenan'io ange. Teneniko fotsiny zay ataoko fa ela be loatra zay rina. Le hoe lasa ny telma tsy any telma ny ministra ange nanao taratasy ho an'le tompony tany hoe averina aminareo ny tany. Ny zavatra nadininy nga ministra zay tsy piako adininy reo ministra anankiroa nanao an'izay fanambarany zay ny any olo nana foana le DUP. Zay fotsiny ange le problème amin'io le tany nataony hoe nanaiky le ministra anankiroa hoe tsy ilainy telma tsony io ka de averina aminareo. De fahala ny tompony tany. De nion'izy de izao zany satria lasa taranak'olona maromaro. Fa le droit d'utilité publique le lalàna nametraka le droit d'utilité publique tsy foanany reto ministra. Noho ny antony samihafa tsy hoe fananina fahafantarako azy tsy hoe fananina le ministra fa noho ny antony maro samihafa tsy nampandalovina teo aminy hoe ty ange ny lalàna namaritra an'io de foany ty io no ampiasain'le karana hoe ka io mbola tsy foana fa ireto taratasy nataony nga ministra reto de efa mana-profo hoe tena zay mihitsy fanapahakevitry ny fanjakana malagasy de tokony ho vita io tsy tokony ho resahana tsony io. Ka ireto raha izay no eritreretan'ny olona hoe ny ampidirana elefanta sy zebra de anao droit d'utilité publique sy amin'ny faritra sasany
de mitovy miverina am'izay ka zay azo foanana io ary nanataony ary io rehefa manamarina mpitondra manaraka hoe tsy nisy utilité publique zany ty fa diso mihitsy zany fa intérêt privé ty ka noho izany foananay ty de rava ho azy le projet zay ka dia mba manao hoe zavatra tsy tokony andefitra am'izany ny vahoaka malagasy rehefa tsy tompontsoanareo vahoaka tompotany zay mantsy le débat am'le hoe komodo amy resaka domanialy loatra zay tompontsoan'le tompotany tsy maintsy eritreretina fa voaro araka ny tokony ho izy tsy mahatsiaro nambakaina izy tsy mahatsiaro na nararotapahefana izy fa de tena mba hampilaminana tokoa no navitany an'izany ka de mieritreritra fa ho ahitsy ny mpitondra satria ohatra ny miazakazaka be mihitsy am'izao fotoana zao hoe anao hôtely ary any tsy azo mpaniry ho asiana ny fantatra nge de zao hoe ny olona mpiara-miasa amin'ny filoham-pirenena miezaka manao hôtely be etseroa zay raha ohatra izy ka mifanaraka amin'ny tompotany inge tsy de misy olana nge zany fa raha mpiasany hoe droit d'utilité publique kosa angalana an'izao ary fahafantarako azy nge moron-drano ohatrany tsy azo mpaniry nge misy pas géométrique za tsy mety tsony nge reny ohatrany hoe tany ampefy reny alainao moron-drano rehetrarehetra de lasa privé nefa rano hatram'izay teodolo besy maro ka mampatsiahany vahoaka malagasy aza manaiky atao an'izany hoe ilain'ny fanjakana ty de anontany hoe inona ny antony anaova amin'ny fanjakana an'lizy fa rehefa tsy ho amin'ny tombontsom-bahoaka de aoka nareo mba hanao hoe tsy mivarotra ny taninay zay raha mivarotra moa nareo anareo ny tompo-tsafidy tsy misy mahadiso an'le olona fa raha ohatra nareo tsy mivarotra kanefa terena tsy mety kosa zay ary dia tokony hiady ijoro mantsy tsy le hoe hiady mantsy le fomba fiteny tsy de ao tsara loatra fa tokony hijoro ary tsy andefitra manana ny marina vahoaka malagasy eo anatrehany zany zavatra rehetra zany zay le tetikasa fanaovana hôtely eto Madagasikara fa be debe ny mety hitranga am'izany am'ireny amoron-dranomasina rehetra any reny fa eny amin'ny ilany atsitaniny iny mantsy zao nefa misy le hôtely be ohatran'ny hoe anina de ohatr' zay zany ny tena mba tetikasa tianyty fanjakana ty rehefa arindro atsika le fiteny le tetikasa ny fanjakana de ny anao hôtely ho an'ny namana mpiara-miasa kaiky ny tena izy fa resaka be fotsiny zavatra rehetra ka momba an'izay any resaky ny olona eny rehetrarehetra eny miverina am'le resaka hoe girafy zebra elefanta de zao no tenen'ny olona hoe mampidina ny vidim-piainana nga mifampidirana girafy eto Madagasikara mampetipety ny fiainanay sy mampiakatra ny mampitombo ny sakafonay ao ambolany anga zany zavatra zany tonga de zay ny tenen'ny olona ohatrany hoe fanontaniana tsotsotra ohatrany hoe manany ihany ko ve zany olona zany sa hoana fa rehefa dinianao l izy ohatran'ny fony hevitalina ka lavitra be zay fanazavana an'izay zavatra zay fa lizy ange zany hoe hiakatra ny tourisme raha ny filaza ny filoham-pirenena mantsy misy 1 million ohatra zany ny fiteniny misy 1 million ny mpitsidika eto Madagasikara fa raha mariny zany teneniny zany misy aporo vola hoetin'ireo olon'ireo miaina mandritry ny fotoanany eto Madagasikara efa 1 million na milliard de dollars zany raha mandany $1000 isan'olona le 1 million de fa 1 milliard de dollars ditanao fa lasa ohatrany hoe fa mbola mety vue de l'esprit zany rina tsy hoe mariny zany zay nanaovako anao hoe mety lavidavitra de ny impact zany misy fetraikany any amin'ny toe-karena zany satria ny service maro isan-karazany fandraika am'izany de mba mivoatra daholo fa le hoe le vahoaka kely tsy hoe kely tsy hoe le vahoaka le hoe mpamokatra isan-karazany am'le hôtely famantsiana ny sakafon'ireny hôtely reny mantsy mety mitombo koa ohatr'izay fa lavitra be zany lalana lavitra be vo atongavana am'izany fa ny io atongavana am'le 1 million io ianao miteny hoe maty Ndiaye Henri Roger directeur commercial l'Hermady Ndiaye Henri Roger iny ange no miteny hoe tsika tsy afaka hifaninana amin'ny Maurice mihitsy fa Mauritianina ange manana station balnéaire le ohatran'ny hoe hôtely be
eny akaiky ny ranomasina de azo ilalovana sy ny sisa tsika malagasy any tsy any anosy be ihany tsika manana an'izany zao moa tsika any Fort Dauphin ngambe efa manana koa fa tsy de manana an'izany hoe 1 million mialatsiny afa le chiffre 1 million tsy fantatro hoe ahoana no natongavany fa raha hôtely anankiray zany ange misy mpizahatany 200 efa betsaka ange zany fa ny hoe tonga 1 million tsy fantatro fa zany aloha za tsy de mino an'izany na am 2050 ary zany tsy de mino an'izany loatra eto amintsika mpangalatra voamaso misy ny tapato misy izany olona katy manoloana n'le vaovao mivoaka eto Madagasikara tsy fandripahalemana sy sara tonga de zay fotsiny ka lizy ange rina zay mantsy ny vaovako hoe lavitra be zany zavatra zany satria zany ao nefa atao chiffre voaka ho avy ny touriste nefa le olona any tsy maintsy malala ny agence zay indrindra ny agence mikarakara n'ireny fandehan'ireny mpizahatany reny tsy maintsy efa manadiady meloa ny amin'ny resaka sécurité sy ny sisa mampafantatra n'ireny olona reny di tanisan'izany ary reny tsy afaka mandainga hoe mba pasipasoako la ny asany mihitsy mipotika raha vao mandainga izy ny kongo zao reny zao de efa manahirany reny amin'ny any ivelany misy vololona ka zay le izy hoe reny zavatra rehetra reny de ao anatin'le hoe tsisy ny sécurité ny olona nge rehefa mitsangatsangana tsy ny mpangary posy ny tediaviny feno mpangary posy ianao sarety posiposy ny etsera marina aloha fa tsy hoe hijanony atao Tananarivo tsy mijery an'ity tanàna tsy mamely ty ny olona fa le hoe any amin'ny zavatra oatra zany fa efa mandeha lavitra be ny zavatra omenan'ireny mpizahatany reny ka tsy fantatro koa le mpizahatany hoe le sakodo moa le eritreritina 1 million sa le tena le klasy le ohatra n'le ariandilana le hitanao misy bracelet kely ireperenan'le olona mantsy rehefa mandeha rery izy de manao bracelet izy any anosy be de mandeha efa izy zany mangataka hoe mba andeha hijerijery anina fa tsy andeha le groupe etsony ka le ohatran'izay zavatra efa ekonomia ray manontolo amina secteur anankiray mihitsy no voasarika zay zavatra rehetrarehetra zay fa za raha ny hitako any anosy be tsy tonga am'izany 1 million zany satria raha ny hôtely hitako sy mba hoe anina tany anosy be raha misy ohatla hoe olona ohatran'ny hoe 50 am'ireny Royal Beach reny Royal Beach nge efa étoile ambony be zany any anosy be efa ny terrain de tennis angamba izy tsy manana fa ny piscine izy sy ny etsetretsetra ny tiako resahana efa ambony be reny nefa reny ara tsy mahavita hoe 100 hoe olona 100 akory ngamba amin'ny hoe fotoana mipaky izy ny mety hoe akaikikaikin'izay li zany tokony hoe politika mpanjakana efa lasa aloha be mihitsy ianao manomboka an'izay fa tsy hoe ianao mitsamboamboatra eo de taitaitra eo de hoe de hoasiko éléphant eto sesiko any de tsy mety an'izany asa be mihitsy zany za moa ny zahatra eto amintsika amin'izao fotoana zao tsy maintsy resahana maraparantsika andriamato motarson resaka hoe autoroute de misy miteny hoe de ahoana zany aiza tsara moa ny tena trasaziny izy io aiza ny tena lalina lesy ny sisa tsy maintsy misy zahatra ho voatrongy aho de ny lasa miahialy olona sao de aty amin'ny tambarinay sao de aty amin'ny taninay sao de zao de ahoana ny resaka hoe impact environnemental ahoana ny momba niny fiarovana ny harem-pirenena am'zay andalovana eny satria tsy maintsy isy bulldozer sy ny sisa de tratra kofrokadolo ve zany ny harem-pirenena sy ny sisa fiarovana ahoana fahitanao azy le resaka autoroute aloha rina fijeriko azy mba sérieux ve le izy satria taitaitra fotsiny eo de ataotsika ny autoroute de atao am'izao kosia rehefa vita miaraka amin'ny egyptianina eny zay aloha zany nge tsy midika hoe sérieux zany fa mba fihetsiketsehana tanao le hoe geste technique rehefa le anao baolina anao misy échauffement misy ohatra zay reny fa zao Egypte ve zany mampindrana antsika 4 milliard iny moa zany resaky ny mpitondra iny hoe ay de efa nataony sonian'ny MOU ange tsy mbola miresaka détail hoe zao fa filazana fotsiny hoe ay de iresaka tsika am'ty fa le autoroute iny andeha ary atao hoe mandeha ary le fanaovana azy ary hoe atao le izy fa fahalalako ndresadresaka eniko mantsy am'le autoroute zao hoe avany Ambatondrazaka miditra ny Zorobe de Antananarivo de gaga
fa narany heritra inona marina ny teny eritreritretolona reto le autoroute zany a manana bretelina ho an'ny olona ho any Vatomandry ve sortie zany hoe sortie makeo Atsapanana de misy sortie ve makeo Moramanga ka raha ho any Mbatondrazaka ange izy raha fahafantarako azy aty Andranobolà zany ny lalany a de miakatra ny Didy a de any Antsenandrabary a de miakatra ny Anjorobe raha fahafantarako azy hoa fa zao angeriny tonga am'le resaka elefanty efa misy fanadihadina melo daholo zany zavatra zany a am'le akanan'le tanin'olona tsy de voatery hoe isy hoe trongisina amin'ny bulldozer raha mijery ny autoroute hoe any Francfort sy ny an'ny reny angeririna efa ohatrany lalan-drà ny autoroute aérien daholo ary aingana be nefa satria ny machine zareo am'izao a efa tonga de efa vita tsy misy manao coffrage zany tsony fa tonga de efa machine de efa vita mihitsy de zay efa aingana be zany any tiako resahana atao aérien anenjika an'iny niveauany any amin'ny Rubis mantsy zany lala zany tena ho anaty alan'ny Rubis mihitsy le Andranobolà ididy fa tany namoaka Rubis anisan'ny tsara indrindra teto Madagasikara ary anisan'ny lehibe indrindra ka tsy fantatro anao hoe rehefa any ve de trongisina bulldozer zay koa tsy fantatro fa de miteny ka fanontaniana apetraky ny olona daholo mantsy zany ka zao nge eo am'le DUP efa nisy nandeha ve fa ity le miteny hoe anao autoroute tsika zany ara mbola tsy nisy zavatra nandeha akory hoe piasan'ny travaux publics piasan'ny ministèran'ny environnement efa lasa nanao fanadihadina momba iresaka amin'ny tompon'ny tany voakasika io autoroute io fa nga zany io ange tsy hoe manao signature tsika de lasa io fa tsy misy procédé be de be ary zay mihitsy le izy ity fanjakany ity re olona ambara aminareo ihany ary apartao amin'ny olona rehetra raha ny resa be de hainy reto mpitondro reto zany fa raha ny tena hoe rehefa manao an'le asa tsy maheno zany izy fa nga izy efa nyteny hoe efa manomboka zao ny fanadihadina momba fanana tany am'le lalana faritra andehanan'le autoroute mbola tsy niteny zany angereo zay nanaovako anao hoe fa hoany fotsiny le zavatra ho atao fanambarana be mihezinezina fa nany manao an'le asa ary tsy hainy akory de zay le zavatra ka ny amin'ny lafiny rehetra tonga de toizako kely riny hoe kisaka makany am'le hoe ny seni averiko aminareo averiko amintsika vahoaka malagasy efa fantatra fa tsy manjarinjary ny zavatra ataon'ny reto seni alaivo sary raisinoty hoe tamin'ny andro androany daty zao tam'izao ora ianina nandalo teto iraky ny seni nanao an'izao fa le olona tenen'le olona teto mantsy tsy adiniko mihitsy olona anankiray nge manana kara-panondro anankiroa de ny sary moa zany ray ihany fa ninarana samy hafa zany hoe iny olona iny zany roa aloha naseo fa tsy fantatra iny na manana telo ka ny tiako resahana hoe rehefa mahita olona ohatr'ireny nareo raiso alaivo sary le kara-panondro ny anankiroa na telo raiso ny daty nanaovanareo an'izay zao de mba teneny le olona hoe zay tsy hamoaka an'ity raha tsy amin'ny fotoana ilana azy fa aza matahotra ianao fa efa tsy manjarinjary ange seni moa tsy karakaran'zany izy fa ny mpitondra aty amin'ny ministèran'ny intérieur ange mikarakaran'zany matoa mahavita an'zany kara-panondro samy hafa zany fa ny zavatra ataon'ny le listre le zavatra le hoe ny groupement des entreprises no mifanaraka amin'ny seni indray hoe any ampiasana no ataony listre tsisy lalàna an'zany retololo reto ange mampalahelo ny zavatra ataony ampiasana no ataony fanisana de rehefa tonga any amin'ny fiasananareo le iraky ny seni raiso atsoratra hoe iranina tonga teto iraky ny seni anao ny liste électorale teto amin'ny toeram-piasana ohatr'izao anaporofoditsika reny amin'ny fotoana mahamety azy hoe zao avy ny tsy marina nataonyity mpandray atsoratra ny liste électorale ity tatao amin'ny MBS anao mbola tsisy tonga aloha ka zao ka tsy ho aty mihitsy izy fa zao ange le izy mahatonga atsika miteny an'izany mantsy de zao raha miresaka matematika tsika hoe quelque soit zao de marina ny nataon'ny seni fa tsika rehefa anaporofo hoe tsy marina zany de mitaditsika hoe il existe teboka ray fotsiny de ilazana hoe tsy marina ny nataon'ny seni liste électorale nataon'ny seni fa eto tsika tsy ezaka teboka ray
fa teboka maromaro mihitsy no etantsika manam-pirofo hoe tsy marina lisitra nataon'ny seni ka noho izany a de angataka tsika menakavy avereno asoro tao ministre ny intérieur io fa manao mizarakara-panondro maromaro asoro tao ny an'ny seni satria mandika lalàna asoro tao ny olona ao amin'ny ACC fa tsy constitution akory ty eritreretina tao fa fifidianana tsisy antony ilanan'ireo fa ireo efa tsy manjarinjary ary fitantanan'ny lalam-panorenana fa dikainisanaandro sanandro zay apary tao amin'ny vahoaka malagasy zany zay no fandraisantsika anjara amin'ny fanarenana nyty fireneny ty ifamaly reo olona ao ampitondrany reo iady atrano reo ifampiampangy reo tsika mitazana manao ny marina mandrakariva ary manomana zay zavatra rehetra hitanareo fa tsy mety raiso atsoratra ny daty ny lera toerana trangan'ny zavatra tsy mety dia manatona ny tompona andraikitra ny tim amin'ny fotoana mahamety azy azahoana jery ireny zavatra ireny ary mampahafantatra ireny lizo manam-pirofo-tsika ny tsy fetezany ray fotsiny no ilainy de efa ampy zay hoe tena nandika lalàna le olona zay no tsy maintsy ambara eto amintsika vahoaka malagasy ary aza matahotra nareo zao mantsy ny mahatonga hoe za aloha tsy matahotra satria maninona ny tsy za manao ny marina ary za tsy ny hoe manameloko an'ireto mpitondro reto fa mba mivavaka ny ovan'ireo de ny anaovan'ireo marina zay no angatahako fa fantatro fa ny olona manala baraka an'Andriamanitra amin'ny fanaovan'ny tsy marina amin'ny fireharehany sy amin'ny fijangajangany reny no hafa baraka ary ny zavatra tipoiny ihany no iapanga azy hoe zao ny zavatra nataon'io de hita eo amaranantsika azy resaka fionambe pirenena voatonontonona ao anatin'io moa zany hoe resam-pifidianana sinsisa de betsaka amin'ny teny raha vao resaka anie ny resam-pifidianana tsy maintsy voakitika daholo ty ao anatin'le izy zany ny FFKM moa miteny ny Union Européenne miteny hoe mifampiresa matanjaka be zay fezateny zao hoe zay teny zao hoe mifampiresa mifampidiny mialohan'ny resaka hoe irosona amin'ny fifidianana fa raha hoe raha mbola le fomba am'izao zany nentina anaovana hitsin-dala nanaovana le fifidianana asa zay hitranga eto zay aloha zany fanamarany zay olona miakatra eto miara-monja de miteny an'izany daholy hoe raha am'izao fomba anaovana azy zao sy ny efa le nahazatra ihany no atao eo ka hoe isisihana anaovana an'le fifidianana tsisy resaka tsisy ninona tsy fakahitany tsy hoe mpaminany zay olona miteny fa miainga amin'le zavatra misy amarantsika azy inona ny azonao ambara amin'ny resaka fionan-dom-pirenena ka marina zany fa ninona moa izy teo ny singa rehetra ny indicateur angamba no andikantsika azy teo tsika zao fa nyresaka lisy mpifidianana fotsiny de fa ny singa rehetra mahakasika tontolo manodidina ny fifidianana eo ny tontolo politika toe-karena sosialy tsy manjarinjary daholo maninona ny politika ny mpitondra sy ny mpanohatra tsy mifampiresaka mihitsy no ny logiciel reto mpitondro reto tsy mandeha am'izay loaniny ny mpanohatra nge tsy matahotra ny fampiresaka am'ireo fa mba manazava ny heviny izy sy ny fahitany ny raharaha zay fa zao nge ny tena ilanan'ity hoe concertation ty aloaloha mba ampitoviana ny zavatra fantatra eto a Madagasikara fa raha ianareo mpitondra de le nareo mipoerapoera ny tena hainareo ka tsy anaraka anareo am'izany fa ho tenen'ny olona ny hoe zao ny any Kongo zao ny kere any atsimo zao ny zavatra any avaritra zao ny mitranga any be fotaka any Maromandihy zao ny any Fianori Vesta zao ny any Maroantsetra ho tenen'ny olona aminareo dolo reny ho tonga dolo le vaovao ho gaganareo hoe kaive zany ny zavatra nataonareo de eo tsika no mifanitsy hoe zao zany ny tokony atao zay le izy ingeriny zao ny lalàna nisy zao ny zavatra nitranga zao zany ny tsy nety de ahitsy ka mila mifampiresaka mifanantona fa tsy maintsy zay no amahana olana rehefa tsy fantatrao le olana ahoana moa ny fomba amahanao azy ka ny olona mitebiteby ny olona miaya fa zao za aloha tony serin
satria maninona fantatro a fa ho afa baraky reto mpitondro reto a raha tsy miova amin'ny zavatra fanaon'io fa izy nanandra tena nila voninahitra ny voninahitra ozy Andriamanitra tsy omeko a ny hafa dia ho hitan'Andriamanitra eo nitondranan'ireo de maminoanareo amin'izany fa ho afa baraky reo olon'ireo raha tsy miova fa engane iovy reo a de anaiky resaka dia fanaka de ho hita atoron'Andriamanitra eo foana lalana azahoantsika petraka tonga any amin'ny hoe fifidianana eken'ny rehetra ara-dalàna sy mangarahara zay no irina sy angatahana eto amin'ity hoan'ity firenentsika ity a de engane mba iova mpitondra anaraka anao ny marina tsy andainga tsy irona amin'ny fitiavatena sy ny fitiavam-bola tsy marina fa de mba anaraka ny sitrapon'Andriamanitra zay a no azo ambara rina amin'ity andro fa 9 ny volana novambra ity efa kaiky ny taona 2 minitra fotsiny gaga ay ve ty famoaham-bolam-panjakana zany ny tsahatra moa zany tamin'ny 12 novambra raha tsy diso a nefa taony atsasaky ny budget ny vola voaka hatramin'izay hatramin'nisy ny tany teto Madagasikara republika ny resahako a de zao rehefa volana novambra sy desambra indrindrindrindra de efa ny apahafolo ny budget amin'ny taona manaraka no ampiasaina fa tapitra ny budget tamin'le taona ity a ny tsasany lany tsy nisy tsony ny vola zay dikany eo angerina tsy misy vola tsony ao fa zay vola ao ve moa tsy isy ariary na 1 million na 10 million fa tsisy vola tsony azo hoe raha fanjakana ny resahana tsy misy hoe 100 milliard tsisy an'izany tsony ao mpanao lalana zao mbola mitaka ny volany mbola akaiky mifety araky ny tokony ho izy zany fa tsy misy vola tsony ary izy angefa miteny fa tsy hamoaka vola tsony zay de zay re eto amin'ity firenena mahandry ty fa ny mpitondra manan-karena raha mahita ny Toyota mivoaka teo kaiky teny amin'ny commune misy anay Toyota anankitelo vaovao no miaraka amin'le ministra vaovao a de gaga fotsiny ao lefa 1 milliard ny vidiny a mahery ary de zany ny zavatra misy a dia engane iova ireto olonreto a de apetrakintsika mitombo a ny firenentsika samy mivavaka rehefa mivalo alina mivavah ho an'ny firenena sotra tompoko eny ary soratsika Andriamantoa motarison alleloia nitondra an'izay fanazavan'izay nitondra faneho-kevitra ihany koa maromaro ny zavatra noresahana teo fa nytiatsika mafisana ao anatin'izany dia miatefany amintsika mianakavy mihitsy zany ny fisaintsainana ny fandiniana ny toe-javatra mitranga eto amin'ity firenena ity marina fa hoe eo ny adi-piainany sahirany ahoana ny ankizy ahoana ny sakafo ahoana ny lamba hitafiny sy ny sisa marina fa eo zay kanefa ihany koa tsy maintsy miezaka sika mamantatra ny zava-misy eto amin'ny firenena mba tsy ambakambakain'ny olona io mantenena foana hoe misy ane mahazo tombontsoa amin'ny alalan'ny tsy fahafantarany vahoaka malagasy ny marina be deaibe zay marina tokony hivoaka zay fa ny tsy fahafantarana an'ireny zany de misy mahazo tombontsoa ato ambadikato noho ninona noho ny resaka fitiavatena noho ny resaka hoe any tena manokana sy any ambadika any fa hoe le hoe zavatra iraisan'ny rehetrarehetra tombontsoa ny besony maro tsy de hoe hita loatra ny momba an'izay eny rehefa eto namana faniry raha zafy manantany miarabany namana faniry toka so eto amin'ny fandarana fanandelo ny resaka teo fa lavalava ihany efa maro ny resaka andresany ndao aza tsisy eny ary miaraba rena sady misotranao de miaraba ny teknisiana lalaina sy faly no miaraka amintsika ao ambadika ao ny namana mpiaramiasa ny mifaritra rehetrarehetra de ny ao amin'ny radio mata zany arabainy nareo telomenata ny mpanaraka atsika ny amin'ny faritany ny any ampitan-dranomasina samy miarabaina daholo manaraka trany ity fandarina zay entin'ny miara-manonja mpiesy radio mada ity
misaotra ny tonton mota isika satria nafonja de nafonja ny faneho-kevitra, misaotra ny rena ihany koa ny tondra ny fanamafisana an'ireo vaovao samy hafa sy ny fanadihadiana. Ny vaovao aloha zany rina ataontsika hoe le retour en force an Donald Trump ndray satria mieritreritra zany Donald Trump fa ho candidat en 2024 élection présidentielle any États-Unis de hiverina izy amin'ny républicaine zany aorinany ty mandany Joe Biden ty. Hitantsika mbola mandalo fa izy efa tonga anasika de ny Twitter moa zany le compte bloqué na teo moa zany tsy afaka niditra tao anatin'iny izy de efa tafaverina tsikelikely ankehitriny. Eny ary vaovao moa zany eo misehatra resam-pirenena de zaraitsika fa ny vaovao ihany koa zany satria moa isika rehetra de mahafantatra fa isy ny mondial zay tanterahana ny Qatar manomboka amin'ny alahady izao le izy de hanaovanay fizaram-baovao zany fa ny eto anivo ny MBS radio ny tondrako fanamariana dia hitatara ny lalao fiadina ny tompon-daka eran-tany ho an'ny baolina kitra amin'ny alahady zao. Amin'ny 7 ariva no andeha ny malitra voalohany na ny lalao zay ifandonan'ny Qatar sy Équateur zany ao anatin'ny vondrona zay misy azy ireo de ho tatarainy ny MBS zany reo lalao maromaro ihany reo lalao satria dia misy groupe anakivalo ao anatin'ny groupe ray misy ekipa efatra avy amina firenena maro samihafa zany hoe 32 ekipa avy amina firenena maro samihafa zany no andray anjara amin'ity Coupe du Monde baolina kitra ny Qatar ity. Ka ny ekipa ny MBS zany de fandrimbona ao anatin'izany tarihany Zokobe Rufin Rakotomaro izy moa tsy malala an'izany Rufin Rakotomaro zany teo amin'ny tontolon'ny asa fanaova-gazety indrindra ny fitantarana baolina kitra de ifampizaratra efa mibandy kely rehetra zany Rufin Rakotomaro ary mba hitondra ny anjara briky ampianoka ny mpieno radio MBS zany araka ireo ora rehetra voafaritra ao anatin'izany fandaram-potoana ny Qatar izany. De ny fandrimbona azy eo zay mirahalahy hitanareo eto amin'ity toerany ity moa zany Rina Rabe Mananjary zany koa nge fampitantara baolina zany tamin'ny mondial 2018 indriny de efa nitantara mbola teto amin'ity toerany ity ihany de niaraka amin'ny ekipa tamin'izany fotoanandro zany mpanao gazety efa 30 taona mahery nge riny de ny tena koa ao anatin'izay de hiaraka aminay eo i Germaine Menjanary Injava Andremaefa Iavitra Solondraibe de Mario ao ambony ao Mario zany zay manao ny fandaminana amin'ny fikirakirana ny vata maro bokotra ny onjam-peo de hiaraka amintsika Mario zany fa nisy Andriambavilanitra zany de Iando Miaratiana zany zay ho consultantenay amin'ny fotoana io zany ho mpanampy ihany koa amin'ny fikirakirana ny antotan-taratasy ny baolina kitra. Asiana lafin-javatra ato amin'ny MBS de afaka mientsika any amin'ny radio de isaorany eto zany Iarindranto Andremialso zany rehetrarehetra zany tena ekipa zany ry tantely moa zany manao fandakazo hitondrany rano mangatsika fanalana etaeta misaorana melo zany ingiandy efa namaly any ambadika any de fa isaorana manokana izy akoatran'izay efa misy miresadresaka any misy zay anampy satria mila ranomboankazo rano mangatsika fa tsy rano mafana tompoko alolo atao miavaka tsara mihitsy le resaka ranomboankazo sy rano mangatsika tsy rano mangatsika glasy koa fa mampikasoka tenda le izy rehefa mitantara zavatra ohatran'ireny zany de ifandrimbona ho any ekipe indray mandeha anatin'ny fataona le izy mandalo de hadidy ny fizarana traikefa ny fifampitafana ny fitondrana ny ambiance ao anatin'izany fitantarana baolina zany de zay tsy mahay sobika mahay fatrambary de mba hitondra lafin-javatra maro de eto ny soranay lehibe mihitsy Zokobe Rufin Rakotomaro satria nandritry ny tapa-bolana tao anatin'ny fanomanana an'izy ity zany dia saika ho isan'andro mihitsy ny fivoriana manao ny andrana samihafa manao ny fizarana ara teknika manao ny fandamina raha rehetrarehetra mikirakira
reo antota taratasy ny etry ny endrikendriky ny feuille de match, reo ino moa zany document fiche technique mombamomba reo ekipa maro samihafa, de fa miomana am'zany tary rehetrarehetra atao amin'ny MBS zany. De manasa atsika maino ny MBS radio rehefa tonga zany fa manomboka am'lady zany coup d'envoi na ny hoe taka-baolina am'izay mondial zay ny amin'iny fa ny afatra marobe ampitaitsika zay efa mifanerasera aminay moa zany, fa betsaka ihany koa no mandefa ny lafim-baovao samihafa de efa ampizarana tahaka ilay navoakantsika omaly zao, tena mampahonena mampalahelo ny tranga nahazo an'ilay renim-pianakaviana zay nisy namono ny zala ny 3 taona lasa zay, ary dia antondrony ny adevitra marobe tamin'izany fotoanandrany, ary mbola nientiny teto anivony fampalalam-baovao ny MBS ho antsika zay nanaraka ny amin'ny hoe tena tsy rariny tsy ara-dalàna feno abibina ny namonona ny zanany lahy zany ary goavangoavana ihany le raharary ina satria asa misy mpitandro filaminana, misy tompon'andraikitra lehibe voaresany tao anatin'izany raharaha samihafa izany. De ino tsika fa isy fanadidiny efa lasa lavitra iny raharaha iny de mba ho fialofan'lay hoe malemy tokoa zany raharaha-pitsarany zany, ary mba ahitana marina satria namelaka amboty lay tovolahy zay nisy nitifitra ho isika ary nitsanganana manao ady zany lay renim-pianakaviana zay mitolona mafy zay ikaroana marina momba n'le namonona anjanany zany. De efa nentina tato amin'ny vaovao ny MBS moa zay raharaha lehibe zay, ary mintsika fa hivoatra zany satria me mahazo akom-baovao mahakasika izany isika de ho hitantsika eo ihany ny fivoarany zany raharaha izany. Ny akoatr'izay rina isika moa miresaka lafinjasaka raharaha ady tany ty tena nary hatrany amin'ny faritany, zany hoe manokana ho an'ireo vahiny mpanambola na efa nonona teto Madagasikara izany aza nefa zany tany zany ny ainga avy teny anivony Seimady tamin'ny fotoanandro zay fantatrika moa zany fa nandidina ny toerany rehetrarehetra de saika ny Seimady avokoa no nitatana an'izany tany zany. Dia ara-dalàna ny fifampivarotana zay nahazony le malagasy kely mba niary mba nikofokofoka tamin'ny fiainana zany an'izany tany zay eo ampitan'ny knapsa zany zay manodidina ny fitoara zany na 700 mètres carrés anoany zany tany izany. Ary raha ny angom-baovao samihafa mba fatatsika ny juridika de efa amin'ny anarany madidio zay navoakany teo anivony sapan-draharaha zay mikajy ny fananatany zany am'lay malagasy, ary tsisy hoe tany miady na prénotation na sala am'izany fa tena juridika madidio zany. Ohatran'izany ihany koa ny fanomezan-dalana hanao fanorenana eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo renivohitra dia nahazo permis de construire tamin'ny oktobra 2024 teo zany malagasy tenentsika izany, ary ny alignement zay miainga avy aty amin'ny aménagement sesisa moa zany dia mazava ho azy mamaritra an'io tany zay ao anaty io, ary tsy misy mihitsiny raha ny fanadidina sy angom-baovao nataontsika rina hoe ndeha hanesorana an'ireo manodidina ivelany zany satria misy tamboho eo amin'ny tany io ary misy manao asa fivelomana fivarotana, dia tsy misy eritreritra mihitsy ny hoe ndeha hanongotra an'ireo raha ny angom-baovao samihafa zay notrandrahantsika ny amin'ny hoe ndeha esorina hanao démolition zany an'ireo mpivarotra sy efa niasa teo reo, fa le hoe tany ao anatin'ilay fefy ao anatin'ilay tamboho no hotrandrahana ho ataon'ilay tompon'le tany le malagasy kely mitovy amintsika, fa lasa ataontsika safy be mantsina lizy kofroko anatin'ny adevitra foana ny hoe rehefa misy tany tsaratsara de hoe karana fa misy malagasy kely tompoko zay mitovy amintsika tena ny fofotra ny tototo ary tena niezaka nanao fiezahana teo amin'ny lafiny ara-pitadiavana mihitsy niala tany ambanivohitra amina kilometatra maro de mba azo lazaina hoe naomby niezaka fitadiavana de mieritreritra fa hividy tany ary hanao fanorenana eto Antananarivo renivohitra dia ara-dalàna avokoa matotonga amin'izany hoe plan autorisé permis de construire zay ara-dalàna teo anivon'ny commune na ny situation juridique teo anivon'ny mpikajy ny fananatany sy ny rehetrarehetra zany de veritsika ho isika fa zavatra normal zany. Ka eto zany tsika de miteny an'izany raharaha izany hoe tsy vahino ny tompony io, ary
zay mety ho fangatahana tany aloha rehetra tany momba an'izany rahatany zany a dia efa nisy vidy acte de vente mazava tsara ny ainga teo anivon'ny CMA zany dika zay adevitra efa foana ny adevitra rehetra taty aoriana zany adevitra rehetrarehetra zany satria mety misy mivoy ihany amin'ny hoe zay nanajary zay efa ela ny teto sinsisa fa ny fepetra eo amin'ny fahazona moa zany ny tany ara-dalàna dia mazava ny azona izany ho an'ny hoe rehefa mahafeno ny fepetra samihafa ny torantsika fanazavana zany rina satria everitsika fa tsy hoe de tsy anana chance akory ny malagasy afaka anao investissement na ampiasa vola eo atao eto an-tanindrazana na eto amin'ny Antananarivo renivohitra fa mba misy mezaka ihany de mino isika fa ny malagasy sa malagasy de afaka mifampikomprendre tsara ary tahaka izany ny amin'ny hoe tsisy fanesorana mihitsy an'ireo olona zay ivelany tamboho ery ampitany knaps akoriny fa ny an'izay nahazo an'le tany ao anatiny no hanao an'izay mety fampiasam-bola na fanorenana ao anatiny zay efa nahazona ny permis de construire teo anivon'ny fiadinan'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Zay ny amin'iny anaovantsika fanazava-kevitra ohatran'izay fa mandra piditry député Fetritra Ralamozafimbololona zay efa miomana ao ambadika efa tazantsika dia amaky an'ireto afatra vitsivitsy reto indray zany tsika aloha rina satria misy afatra zay tsy voavakintsika moa zany omaly de vakitsika lizy voaray tamin'ny finday zay ahafahantsika mifampizara vaovao. Ataovy antso izy io ho eniny vahoaka rehetra fa aza atao message ozy izy fa tsy vakinareo rehefa tsy metimety zay indray nataon'le namanaty de izy ty moa ka tsika tsy voatery hoe message hafahafa de ho vakintsika satria tsika mametraka lafin'ny fitaizana ihany amtony onjapeo tony de tsisy misy olona etiko mantsy de misy foana tsy afaka alefa apetratsika mazava tsara koa satria tsy vaovao antony fomba fiasa tsika rina eny are ny afatra manaraka de hoe mijalo ny vahoaka tsy mila rajoelona 2023 efa 700 ny kapokambary aty Antsianaka tena mafy ohatran'izange zao tena mazava tsara za message zany de vakitsika bonjour faniry mba tena resao fa tena tsirary mihitsy ny ataon'ny sekretera mpanjakana ny zandary ozy izy ty tamin'ny vaovao ny teny de hoe razalo izy tsy hana de tapatapaka ohatra misy point be zany tsy tonga tsara le message izy ty angamba le voaka tamin'ny vaovao hoe tir en l'air angamba izy ty de hoe nitongotra ny haute firina zany toy izantsika mifamakina afatra miaraba miara-manonja ny dikan'le ely zay ny andrasana reo azandrikely zay hoe mangamasaka ozy izy de mihitsana ho azy raha oviana ny fihitsanana raha ny fahitako azy to manomboka vaky felana indray izy ty ka amony voan'ny vaovao indraindray izy ty isika moa mamaky ny afatra ohatran'izany fomba fijerin'ny olona zany de hitatsika eo fa mbola mandeha ny eny fotoana tsy mbola tapitra tonga am'le telilay panneau box zay hoe mbola mandeha ny ady tsy mbola tapitra ny fiodinina na andronina zany de hitatsika eo fivoarany raha rehetra fa mamaky tsika mba tsy ety ny lazana zany de tena hoe censurena daholo ny afatra avy any amintsika zany manohany nge Jean Atsirabe ihany hita zao fa tena manana finiavana hampandroso sy hitondra ny Madagasikara amin'izany fampandrosoana izany isika tiako Madagasikara mampahery antsika daholo misaotra betsaka anao anatin'izay message zany salama ozy izy mbola mila ny dada ny distrika Andramasina tena potika ny lalana Ambato Fahavalo Mandrosoa Sabotsy Manjaka vahoaka sinsisy mankahery anareo tena marina zany zay teneniny zay satria mitsofoka ery Ambato Fotsy tsy hafa manko iny de mahazo any Ambato Fahavalo mahazo any Mandrosoa sy ny rehetrarehetra any tena mijaly le lalana zany toy izantsika salama faniry avy aty amin'ny Fokotany Antanety be commune Sondrana district ny Tsiromandidy zao de tena miondana tanteraka amin'ity miara-manondro ity satria za rehefa miasa any Antanimbary de eo akaikiko foana le radio zay aty tena vonona handray andraikitra amin'ny hiovan'ny mpitondra amin'ny alalan'ny fifidianana amin'ny
3 zay fa de mahazotoanareo sy rina de misaotra betsaka nareo ho any tsy didy any zany. Bonjour même mahereze dadatovy sabinam mahazoto manoratra misy dadatovy de anaovantsika ny kopakopa tana any akaiky ny rina any tony dadatovy zao ndray toy any famakina message manaraka adala indrindra ozy izy mbola ty andrajoelona am'izao mampidodoza mangalatany ozy izy dedaka sinsisa le fananganana pilona eto atsinana ny CSB Meritsy Atosika izao niady zahay tamin'ny mpiasa tao fa natsony fona imasonay ny lehibeny ka hoy izy hoe ze baikoko ihany atao dia ahoana rary ny ve tonton Rose ozy izy na Mama Rose zay no nandefatra an'izay afatra izay. Salama MBS mila mail ozy izy na tasolofa misy appel miditra mila mail na mametraka mpanaramaso isaky ny fokotany fa misy olona 7 roa délégué de candidat de fa 5 tsy hita mandritry ny latsabato. Tsy ampy tsara le message nao toatry nefa namaky an'ity message ty tsika fa naveriny nalefa le izy. Toizantsika ihany bonjour Adolphe Alay tsara ihany sofa fantatra ny numéro telefôny any même fa ny anay zao faniry dia ny manaparitaka ny numéro any même ohatra ny voipe ny feno rivesta be fotakatsimo anjambe vavateny ny fanadina maro sisisa maro manana groupe zahay 5 menata samy manana tany aviana eto Ambopo zava-dehibe mihitsy zany riny de arabaina Adolphe Alay tsara zany de ataovy mafy mihitsy ny fifanentanantsika rehetrarehetra zay maheno ny lafomba voazaraina eto amin'ny tefandarantsika ity efa nambaraka teo fa hititreto ny député Fetra Ralamozafimbololona zany ny ara-dalana amintsika. Bonjour même ny taona 2024 izy raha nanao fasafasy ny deuxième tour président Dada dia président hoe tsy tiany avy any faritra anao Ravalo gagy izahay fa faty olona tao ikony vo 2 semaines dia fa nanao balina be tany Ambily be i président ny tokana lalana ary to tsy tonga tany ikongy iza tena tsy ty navy any faritra courage Dada mamody aty Fianaratsoa ihany de arabaina mamody de manao kokoa mamody Fianaratsoa zantsika. Salama même raha refesina ny fiainam-pirenena sy ny fiainam-bahoaka ankehitriny dia eo amin'ny maridrefin'ny torana makany amin'ny fahafatesana ka anjarantsika malagasy no mandinika sy meritreritra fahafa avy eto Amboditsiry makasitraka faniry siriny efa mitsipatsipaka misaotra betsaka amin'ny havantsika zay nalefantsika zany. Ny havatra manaraka de mba teneny ao rina fa misy manelingelina ny MBS atya Ambohivorikely Samamy Rajoelina sy ny vorongony izy miala 2023 mampahory vahoaka zay no afatra zay nalefa ny namatsika. Salama même efa tena tsy zakanay madinika intsony zao fahantrana lalina be zao avatia Saharoaloha Antsirabe voalohany mazoto faniry lavitra zany rina Saharoaloha Antsirabe voalohany. Salut MBS zahay tsy ala amin'ny Dada raha mbola rononoko ny dia sokatra ny fontaine de point dikan'izay zany tsy ampy le fana zany le nandefasana le message de tsy ampy izy ambato fahavalo Antananarivo Atsimindrano lay tsy voavakinao teo hoe ay le misy an'le tsy ampy zany izy circonscription député Alain Ratsimazafy efa nitenenina Sirena teo le hoe ambato fahavalo le izy de ino ary rehefa toy zany mahazo amandroso de toy izy atsika de sabotsy manjaka vahoaka de anosy be trimo loharano de mandalo ny ala be soelina de tonga any Ambomihadana Atsimo any hitatsika dolany zany titezitsika Madagasikara kokoa même makaherantsika rehetra andrisika foana io hoe Remi teraka Ambatomanga Manjakandrina aty Ambatondrazaka ihany tima 1000% arivo isanjato andritsika andritsika foana io eny ary misaotra andrina nanitsika an'izay. Salut même ozy izy
tsisy fizarana t-shirt sy kaskety raha kofo maintso sy fotsy ny tanàna eny ary saotra betsaka antsika avyle afatra manomana mamaky message tsika hoe tonga dia avoainga tsy mety tia fa niteneny zany de tonga dia avoay ozy izy tatatatata rehetra fa izay tsy manotana aoko itorabato azy eritina soandrariny zany ka averiny olona le teny filohan'ny teny miram-pirenena izay tsy nanota taminareo ny itorabato azy de lasa manana mifandikany le vahoaka satria mba marary sy malahelo any manoloana na fomba fiteny zay etriny hoe manao ampina am'javatra tsy de miraraha zavatra loatra angambany. Miarabanao Rina Rabe Mananjara ary miaraba ny faniry ihany koa miaraba ny député ko avy aty Ambohivorokely commune Sahamamy aleo mihitsy mirahintsika tima fa efa tsy rariny ko ity ataon'ny ekipa ity ozy izy député de mirarso indrindra madame Ioli avy aty Ambohivorokely mba ataovy kopatananao rea mirarso any dada mivady de zay zany madame Ioli kopatananareo Ambohivorokely Sahamamy. Akory aby o kopatanana ho an'ny miara-manonja makatelina makahery mandrakarivo de tapaka andray le message Rina dikan'iny tsy ampifana de tsy tody hatramin'ny farany le message. Afatra manaraka miaraba tompoko tena tsisy lainazy tsony ty fitondrana raha joelona ity miandry andada Ravalomanina foana sika mahereza daholo madame Voahirana avy aty Antsirabe ok ozy izy de misaotra betsaka madame Voahirana. Salut même nakary ny chef Fokotany aty Antsirabe o ariary zato 10 ariary teo aloha zany ny rano iray bidon 20 litatra efa hitany vahoaka inge le fiakarina 10 ariary Rina anatin'le ary zato satria mafy mitady an'izany volo zany ankehitriny. Afatsika manaraka de kokoa miara-manonja izay manohana foana ndrina Andre Bagara ihany. Andre Bagara zany any Ambato zany loatra mangoro Ambatondrazaka zany eo anelanelan'ny Ambatondrazaka sy Mirimandrosa. Tena nantalo. Kokoa atsika rehetra zany indrina tsara ny tanàna. Ny verina kely ery avy ety mahazo sao kosa ary mba resaka uranium ao atsimo io resaka kere io satria ozy izy satria tsy asindry grand V zany resaka mihitsy sao kosa ary ka mba de toizantsika ihany le izy ka mba rehefa tsy nentiny alina tamin'ny tanànany tamin'ny resaka phénomène remenabile ka nandefasany any opération tandroka andory tanàna veritsika vao Tsiravalo no miveriny eo loza hoy ny namantsika ery mahazo any. Toizantsika famakina avatra salut même ny Rina avy aty Ankofafa Fianaratsoa manomboka indray ny fijaliana rano aty aminay nefa izahay manana siny be andrano efa notokana ndray ny tatatatata dia tsisy fikitihana tsony hatramin'izao. Mazana be nge hoale mahazo le vahoaka tena généralisé le fantrana zany hoe fa manenika le fantrana any Madagasikara. Salut même ozy izy dede avy aty Ambotrolo mahitsy oy manjaka andrina ndray zany Rina farabaratra zany avarabaratra eny atsinanana iny zany fa aty Ambotrolo mahitsy lalana koa nge ratsy be Ambotrolo mahitsy Ambotrandriamanitra zany Ambotrolo mahitsy miditra talata volon'ondry mena faratra teny izahay aty mbola miandrandra any dada 100 eny ary de arabainareo any Ambotrolo mahitsy any miaraba tompoko enjana loatra ny manefa trosa amin'ny fanaovanalana raha misy mpitondra vaovao dia azo foanana nisony ny fanaovana lalana misaotra tompoko hoe fomba fijery hafa koa zany satria matsiary daholo ny rehetra hoe tena mazana izy io le ny resantsika omaly Rina hoe reto le fitondrana nge miangaze foana amina karazana tetikasa sy findramam-bola etseroa fitrosana etseroa fa le taranaka ao Rina tena nefan'izany tena hijaly mihitsy miaraba ozy izy monsieur Fanir zaly nandefa message tsy ampy teo saika antany aminao hoe fa naninona le fandarana misy tsy tonontsika fa namanafa le sy ny tariny za nandeha Samaraina taty Tamatavo ozy izy zao tsy mandeha intsony fa nainareo mandeha ariva fandaminana lizy angambany de mijanona am'izay fandaminana zay eny ary kokoa Fanir fetra sy ny sisa
ho avy eo député fetra miara-manonja amin'ny karapifidianana fao be matahotra ny dady izy satria tsy lany ane izy teo de zay mihitsy ka le fatahorana ho an'le be indrindra de manao an'le fomba fiadiny kanosa tahaka izao. Salama faniry ikorotana ny firenena de mampiseho ny fanjakany baroa reto fanjakany reto. Tsotra be le ranamana nandefa an'le afatra. Miaraba anao de fantaniana ny aozy izy de efa vaketsika teo ihany iny tsy miverimberina amin'izany tsika. Bonjour MBS, miara-manonjo dada Ravalo ihany nenay am 2023. Bonjour même Rafano ety Ambohitsoa arabaina Rafano izao tena pakafy MBS ary amin'ny fandarana rehetra mihitsy ao anatin'ny MM zany nefa mampalahelo dia tapaka ny MBS araka ny fahitako azy de tapaka ihany koa le mesagenao zany de misaotra antsika manaraka ny MBS zany. Bonjour fanira mba raiso le phone fa misy vaovao ampitaina kely eny ary ka izy ty matetika tsika ao anatin'le famakina koa miantso zany. Bonjour même mba sivoresaka kely ny boky rovitra ao a ministera ny fananatany fa any no miafina ny pisoloko tany ary izy ndray no avavy ty tena problema misy ty resaka boky rovitra ty de sarotra ny azona n'ilay titre rehefa aveo sy mombamomba an'le olona zany satria efa rovitra ny boky io le tokony hoe ho digitalisena zany eny. Salut même mbola hoadina amreo ny aina ndasolo mbola hoadina amreo ny aina latsaka tany kongo sikere any atsimo ary tsy ho zakany ny valiny zao. Eny tsy de tsara le fomba fanoratra somary mikorotana fa azo ihany tinitenenina hoe mbola adinina amreo izy ny aina latsaka tany kongo sy ny kere any atsimo izy de tsy ho zakany zareo ny valiny zao. Ohatrohatr'izay zany le fomba nitenenana azy zany. Efa nandefa teo ihany faniry Richard avy aty Betatao. Betatao ndray rina izy io. Ary Betatao manjakandrina sa Anjorobe? Kaikakina Anjorobe any Betatao. Misy le hoe vary ny Betatao. Avy any reny no Betatao ihany ny aty aminay dia fandripalemany zany de efa salan'ny rano fisotro mihitsy ny vahoaka dia mahantra tanteraka raha ny nambary telo taloha izao mangahazo tapatsinay sisa no hoanina. Tena mahay mampahantra vahoaka marina mpitondra ka mangataka anareo nandray vola 5,000 kely tsy navita taona nareo hoe akory anele izy mba tonga saina amin'izay fa ny savony anasana lamba ary efa tsy voavidy tsony za moa efa de tapaka ny message zany. Marina zany. Arabaina ny amin'ny Betatao araiky ny avatra na lefa namany saly salama tonga va saina ary malagasy zahay avy eto akaiky eto Anosipatrana mirary soa ny malagasy rehetra de miarabantsika ety tanàna moa zany. Salama dôly izao mahafantatra ny fototra mahatonga izao fahasimany Madagasikara zao. Ay ty le namana any Tomasiny ty de efa voraiko ty mombanao ty de raisiko hoe miaraba rina sy faniry momby ty etratrano ty no resako fa mimenomenona daholo ny olona fa midangana be efa zao hoe mifahantrano vaoka de mbola ampitombona ihany ny fahoriana sa handoavana ny volan'ny knapsa bebe ary andravoangy mirary soa. Zany fomba fijeriny bebe ary mampalahelo izy. Tsika ezaka maka ny message tsika. Mba ataovy kopatanana zahay aty Antanambao Besakay. Piondana miara-manonja Ramary ihany de arabaina Ramary kopakopatanana zany. Toizantsika ny afamakina afatra manaraka salama même dada ihany ny tena mahavita misy message efa mivakina de fafako le izy de zay ny antomantonga salama miara-manonja teny efa tsararany tsony zava-misy ankehitriny eto amin'ny tany sy ny firenetsika de mahereza avokoa mbola ho avy ny maraina mirary soa rina sy fanira de mamparery any dada Ravalomanana. Irandray loza mbola ho avy ny maraina. Eny ary. Bonjour ianareo ranada isany to monsieur mahay géographie nefa to tsy mba hain'ireo ny any aminay ozy izy Ambojafy Atsimondrano ampitao amin'ny député ozy izy de omena anareo ankoa ozy izy ny firaritso niry ihany masikako ngery niry zany
Kopakopatanana nareo any. Bonjour meme, fitondrana mamono olo ty fitondrana ty. Le zoko izy izy nitifirina teo imasoko. Mafy zay mafy zany zay ve ny baiko. Gendarme hoe vonona ny vahoaka hafa ihany dady iaina sabinamina. De ty moa zany faraparanantsika satria efa hitra ny député veto. Salama ozy izy MBS premier tour de vita dada Antsirabe faharoa Atanambao. Sotra petsaka. Salama faniry zay ranga ozy izy tsy miala amin'ny dada Ambohimena Gara. Aza ndray Ambohimena Gara iny teo. Maro be le message mitsofoka ato. Salama rasta tsiadany rajoelona sy ny forongony fangalarana no lehibe indrindra. Masika ny vahoaka ho satria tena marary ny vahoaka. Bonjour faniry ary tena efa voatetinao daholo ty Madagasikara ty mba ataovy kokoa ary ny avy aty Amboanana. Amboanana Rivo Mamo any ratsy ny lalana any mino tsika fa ho vita tsara iny tsy hoe la rehefa tonga ao dada Ravalomanana iny malala londo iny. Amboanana Rivo Mamo fa zanak dada daholo ny any mila ravinahitra zahay ozy izy aty États-Unis aty fa any no mody amin'ny farany samy hoe la velona hiatrika ny 2023. De kopakopatana antsika Amboanana any Ambohimandry Miantso Arivo any aniny Maizinandro iny aty Akady tany aty mitoraka any tsahady hita rehetrarehetra any betsaka ampianao antsika any dia arabaintsika zany. Raha ny afatra ato dia 10 zao ny afatra mbola tokony vakina kanefa aloha tsy ho voavaky indray mandeha daholo satria taraiky eo tsika raha ohatra ka izay le sa alohany tena satria mbola mandamina kely faly ao manao kadrasy kely dia hiditra eo député fetra vakiko aloha ty afatra ty. Bonjour même ozy izy raha ery aty Avinany Karena Antsirabe faharoa tena mirongatra ny vakivala aty aminay nefa de 20 kilometatra miala ny ville. Tsy vakiko le hoe io de misy anarana io mitsy no tena fanetry be ny firenena eto izy tsy ho zakany ny alahelo ny vahoaka malagasy. Toizatsika ny afatra satria nisy tapaka le izy de salama ozy izy miara-manonja fanirisirina ny mpiara-miasa rehetra ao ny député fetra Andriamato Motarson makasitrake tsy miala amin'ny miara-manonja madame Oly avy ety Ambohimanarina. Kopakopatanana madame Oly de arabainareo. Salama Ambohibao mba teneno rangaha le Jirama fa tena tsy mazaka ninina de misy miantso ndray tsika tsy mazaka ninina de tapaka le izy teo. Salama tondray toandrainy salama toandrainy Germain aty Beravina Fianaratsoa tapatapaka amin'ny fandrenesana ny miara-manonja aty Fianaratsoa ka mba jereo raha azo atao azafady de apitaitsika ny zoko be tantelo zany satria izy moa no mandamina ny lamina ara teknika. Bonjour dada ihany 2023 pa de inona Ambohijanaka vety sa Ambotry Manjaka eny ary efa eto ny député fetra raha lamizafim-bololona efa voambonina raha teo. Miraba Andriamato Solombamoaka de manao ny fialatsim moa zany amin'ny fanomanana ara teknika de zao ndray tsika vao tafaradalana ndray taorianan'izay herinandro zay. Miaraba faniry faly miaraba ny namana rehetra teknisianina tsy ambadikatsy ny namana mpanetana sy mpandray anjara teto am'izao fandaran zao tonton Mota Rina io ianao faniry ao anatin'izay ihany koa no anaovana kopatanana sy ny araba ho atsika rehetra mpanaraka ny fandarana indrindra androany anaovana kopatanana manokana ianareo any Dilambato sy any ivelany rehetrany izay tsy mahafoy ny fanarahana ary tsy mitsahatra manoana amin'ny endriny rehetra izao fandarana izao. Nisy an'izany ianareo anatin'ny collectif ny any La France any ao ianareo tiako Madagasikara ao ianareo etsika Isatsokajy ny any Montpellier ny any Toulouse ny any Bordeaux eny ny hatrany Amerika avaratra any ara dia tsy ho tononoko manokana ny anarana satria so misy adino fa de kopakopatanana be mitsy atsika rehetra ny fahobe mahafinaritra amin'ny fanoanany aza miara-manonja any MBS mariny zany zay izy namana faniry fa torak'izany any koa miboribory tany fahadimy tsy adinonareo fantatro fa manaraka tsy tapaka izao ny ekipa rehetra any ary miandry ny fampizaram-baovao
sy ny famakafakana zay raha antsika etondray mitapany farany am'izao fandaran'izao namana faniry de ahoana ny fandehany a retsika daholo nefa faneho-kevitra nataony namana ny fandimby teo fa vaovao de tena ary vao mafana mihitsy de marobe ary misy moa ny tsy atao vao mafana fa vaovao a zavatra tsy tomombana izay tena mitoy a manana ny tarazony a noho izao fitondrana misy zao sy ny tsy fifehezany an'izay fitantanan'izay de ho avy am'izany tsika rehefatsika mihitsy le izy député Fitra raikitra namana eny ary rehefa nanao kokoa ny havana Vandelambato moa député Fitra moa zany de misy tafiditra ihany koa ato amin'ny afatra miafinato zany MP de ity zany de tena avy any amin'ny namana Clotilde Renaud de nyresahany aty zany de bon courage ozy izy député Brunel fa 8 heures foana ny marina tsy avelan'Andriamanitra tsy misy farany von'olona tahaka ny volomoka tahaka ny volomoka hoy Clotilde an'le Lepio en Velay zay zany de anaovana kokoa ny madame Clotilde zany any am'le tanàna le Lepio en Velay any Frantsa misy an'izany de kokoa zany de mame courage izy any député Brunel zany satria moa zany fatatsika fa nitsangana le commission d'enquête parlementaire momba ny zava-misy tany Kongo député Fitra rehefa nazo an'iny resaka iny tsika alohan'ny teny idirantsika resaka afa ngamany tsara hitondrana fanamariana kely ihany tena fanamariana be mihitsy zany satria anareo moa solomam-baoaka dia tapaka tamin'ny fivoriana zay nitanterahanareo maly zany ny ananganana an'lay voamera-panadiady eo anivony anteny mera-pirenena zany mikasika niny raharaha fitifiran'olona tany Kongo iny ianao filohan'ny vondrona parlementaire ny antokotiko Madagasikara nahita solomam-baoaka tiako Madagasikara maromaro izay io maly tamin'ny fahita lavitra nisy mifaneho-kevitra samihafa koa nataon'ny député Brunel azonao resana ve zay anatina minitra vitsy alohan'ny andehanantsika anatina adevitra zay makasika na lafin-javatra fa to tena afaka tokoa namana faniry tena afaka resana ary tokony ho resana satria tao anatin'izany fivoriana izany raha natsikary tsika rehetra dia solom-bava-mbahoaka tiako Madagasikara 8 no nanatrika izany fivoriana nandraisana fanapahan-kevitra manoloana ny tolo-pe-kevitra natao hoe proposition de résolution ahafahana manangana zany commission d'enquête parlementaire makasika an'ireny atao hoe von'olona fandratrana olona nitranga tany Kongo reny tena mariny zay zany ny fanamariana voalohany na eo ary zany absentéisme de ny aty nivonivondrona parlementaire tiako Madagasikara de miezaka hatrany na tsy mpikambana an'ilay voamiera izy na resaka science plénière sy fivorimbe io de miezaka hatrany ary sahako ny milaza etona fa raha ny ampahefany tena ny ampahefany tonga tao na ampafolony zany ary ny solomam-bahoaka ty mamandrafitra ny antemera-pirenena io de ny ampahefatra zany tonga nanatrika ny fivoriana zany dia ny solomam-bahoaka avy amin'ny tiako Madagasikara zay tolorana fisaorana manokana eto satria misy ny avany amin'ny faritra lavitra fampizarana moa ny andraikitra satria nisy ihany koa ny fivoriana zay tanterahana tsy afa-miala am'izany izay na teny amin'ny Foibe teny Belera na tany amin'ny toerana hafatany ahafahana andinihana ny ampandrosoana ny firenena de zay tokoa no nitranga tao satria ny tonga tao moa dia tonga tao ny sekretera mpanjakana medidiny gendarmerie nisy moa nanao tenue civile izy tao zay raha ny fahalalako azy ny avao ministera ny sécurité publique ireny raha ny fahalalako azy ny tenitena ny verimberina tao dia anisan'izany ny avaty amin'ny solombavam-bahoaka tiako Madagasikara de ny hoe ilaina tokony atao ary tsy maintsy atao zany fanadihadiana satria ain'olona ny nafoy zay ny anisan'ny teny voalohany voaka tao faharoa manarak'izay de ny hoe tsy misy ambonin'ny lalàna eto ary aoka tsy ho takotakonana avela alalaka neto anivon'ny antemera-pirenena ny solomam-bahoaka anao ny fanadihadiana rehetra ary mba hamaly ny antso na minisitra na sekretera mpanjakana na izy voakasika izany satria tsy ny gendarmerie irery no voakasikin-draharaha iny fa nisy ny filazana zay nataony anivon'ny gendarmerie ihany ny amin'ny hoe tsy izaho irery ane nisy aneny polisy izay nampiasa ny basy tao amin'ny brigadiny zany gendarmerie tao Kongo zany ary nisy ihany koa ny mpandrarahany fonja sy ny mpiasany mpiandro fonja zay nampiasa zany ka zany rehetrarehetra zany raha ho azon'izay faran'izay de mahakasika azy voakasika izay ny ministera ny fitsarana ka dia manantena
fa iara-iasa amaly ny antso ianareo ifanaja fanome voninahitra ary ary hitadiny mangarara ijerena hoe atraizany andraikitra ny tsiraray tao anatin'izany atraizany andraikitra ary rehefa hita voafaritra zany dia raha ilaina de alefa makany amin'ny fitsarana ny raharaha de ny fitsarana ny manao fanadihadiana lalina kokoa mandray ny fepetra raha misy raha ilainy zany a ny amin'ny hoe izany tompony andraikitra satria araky ny teny koa tsy misy ambony ny lalàna eto fa aloha anome ohatra ny avy any ambony anome ohatra tsara dia ho hitantsika eo ny toy any mba isin'ilay fifampitokisana eo ampitondra sy ny vahoaka eo ampitandro filaminana sy ny vahoaka zay ny mpitandro filaminana atao hoe iaro ny vahoaka sy ny fanarany a fa nyzavatra toy ireny de tsy tokony tranga misy tompony andraikitra ao anatin'ireny eo ny tokony voafaritra zay a ho hita zay a amin'ny fotoana any orinan'ny tatitra zay ho ataony nisy olombavambahoaka andray anjara am'zany vao mihera mpanadiady zany nytika Madagasikara de anana solotena anankiroa ao anatiny hatreto aloha ny anankiray nefa fantatra fa misy ny mbola maniry hiditra mihitsy maniry hiditra ao anatin'izany a mbola misy ny fifandaminana kely ao anatiny satria noho izay le hoe fitadiavana fanindrina ny fitadiavana ny marina fijoroana hatramin'ny farany a ny tadiavana ny marina de zay ny tanjon'ny avy aty anivony ny vondrona parlementaire tiako Madagasikara ny anankiray anisany nanaovana fanamarina tao ihany koa dia raha anisan'izany ny tenako sy ireo namana na tsy taty anivony tiako Madagasikara ary de ny hoe aoka re anisany todiana indrindra tao amin'ny filohan'ny antemera-pirenena sy ny birao maharitra ny hoe takina izy ny amin'ny fomba entitra ny mba ahafahana manatanteraka hatramin'ny farany ny fanadiadiana rehetra zay natomboka fa hatramin'izao tsika amin'ny teny zao de tsy misy na iray aza fanadiadiana zay hoe totosa sy tanteraka hatramin'ny farany ka manantena mitindray mitoraka ty ary tsy ty ihany fa engany mba horeny maniritsika ny horeny mpitondra fanjakana ary matetika mantsy dia misy baiky politika foana any ambadika any aoka mba tsy hisy le ataontsika hoe corporatisme le fampiarovana ao anatina vondronasa fa araky ny teninay teo a tany tandalana Madagasikara ary eo ambany lalàna nyrehetrarehetra fa tsy misy mieritreritra ao a na ifampiaro satria voasaringotra no ny antony a izay ny fanadiadiana no amoakatsika sy ny anome atsika an'izay zay namana faniry atao hoe fanazavana tsotsotra nakasika an'izay le fivoriana omaly teny amin'ny antemera-pirenena zay fa dia mazava zay manantena fa ahitany marina ahitany marina satria raha zay nisy ny raha latsaka tao a nisy ny naratra nisy ny namoy aina namoy avana ary mbola zavatra mampametra-panontany hoe tsaroko ty nisy ny fanamarena nataony ny député Brunel izay tompony iny hevitra amin'izay le hoe iny tolo-peke-hevitra iny a maninona mitodika amin'ny fitsarana na ninona hatramin'izao tsika am'teo tsy mety tafapetraka eny anivon'ny fitsarana ny fitoriana zay nataon'ireo ny aram-boina sy ny fianakaviana zany ko ilana valiny indray mato ministry ny fitsarana aok'izay le fahanodinkodinana resaka aok'izay le fampiarovana fa mila mazava mila fantatra ny vahoaka malagasy ray manontolo dia mila mandray andraikitra ny rehetra ary manome ohatra tsara ianareo avy any ambony zay namana faniry makasika an'iny setraka indrindra Andriamatoa Solombamoaka satria zava-dehibe no azotsika mahazo an'izay version officielle avy any amin'ny président groupe parlementaire ny antokotiko Madagasikara izay ny amin'ny handray anjara mavitrika ao anatin'izany antokotiko Madagasikara ary ny nampandany aloha zany zay zany de tsara tsy indrindra zay indrindra nampandany de taorinan'iny trangy iny moa zany a dia anisan'ny antoko zay nampaniraka nandefa ny olom-boafidy ao amin'ny antokotiko Madagasikara zay nitondra ny afatry ny filoha Marc Ravalomanina sy ny birao politika sy ny Solombamoaka tamin'ny alalan'ny Solombamoaka Mambrabelina sy Géry Randrembolaina tany Ikongo ary nahita ny zava-misy tany antoerana zany de nanao ny fombafomba zay ahafahana zany mitondra an'izay hoe fampionona na ny fianakaviana sy ny famangina samihafa zay nitety ireo marary tany amin'ny hôpitaly zany nijery ny zava-misy tany antoerana mbola manamafy zany ny fandraisana andraikitra ny Solombamoaka tiako Madagasikara mazava ny tenin'ny filohan'ny vonona parlementaire teo fa rehefa miresaka antenimera-pirenena Andriamatoa Solombamoaka ao anatin'ny session budgétaire moa zany tsika zao na hoe fivoriana andiniana teti-bola-panjakana satria mazava ho azy moa zany fivoriana ara-potoana voalaza ny lalam-panorenina dia aty amin'ny volana me aty dia andiniana an'le teti-bola nasipantsina ary aty amin'ny volana oktobra aty zany ka hatramin'ny desambra any ho any
dia ny teti-bola-panjakana mitsidika io zany no diniana indray zany, zay le hoe fivoriana indromiataona zany fivoriana roa zany ara-potoana fa tsy hoe indromiataona. Ny tsy ara-potoana moa zany mazava ho azy na io zany ny anteny meram-pirenena mampiantso azy na ny eo anivon'ny gouvernemanta fa misy fetrandro ny am'izay zany arakarak'izay raha maika mila diniana. Andinika teti-bola isika adevitra be ny mikasika ny hoe anahoana reto karazana foto-drafitra samarobe zay mila famatsim-bola reto ary anahoana ny fampidirinareo lazaina fa misy trosa zay azotsika kanefa tokony ratifeny eo anivon'ny assemblée nationale Andriamatoa Solombaboaka na hoe tokony ho ampidirina ao anatin'ilay LFI na teti-bola mpanjakana lasitra zany ho an'ny 3 sy 4 arivo sy ny hoe ahoana ny fampidiran-ketra sy ny fidiran'ireo haba samihafa eo anivon'ny faditseranana. Ambarantsika ny haba moa zany ao ny habatseranana fa ny faditseranana resaka douane iny fa taxe izy de amin'ny habatseranana. Zany mila fantatry mivoaka zany ary mifandray am'zany ny amin'ny hoe raha anatin'ny Solombaboaka ka everina député fetra fa misy lina am'zany ny am'ty kirakira rabola ny fitondram-panjakana ity sy izay hoe farafakely ny tokony fantatry mivoaka ny amin'ny hoe manahoana tokoa ny fidirany raha-mbola mpanjakana sy ny endriky ny fandaniana raha efa misy azonao aroa sady avankoa ny fitenena zay mahakoatran'izay koa ny amin'ny endrika fanadiadiana zay avy aminao Solombaboaka ny Madagasikara. Ao indrindritsika am'izao fotoana zao namana faniry ary raha ny feoria avy eny amin'ny antemera-pirenena io marain'io dia ela ny ela fa tonga ao ihany hony zany boky be tome maromaro mahakasika misy tome 3 moa izy io ny tena izy 1 2 3 de misy an'ilay atao hoe corps de la loi de le corps de la loi zay misy anexa 3 iny tena pitsy de ao anatin'izay zany satria nandrasana ihany fa tamin'ny herinandro lasa iny dia tsy nisy afa-tsy ny tome 1 tao miaraka am'le corps de la loi zany hoe somary teknika kely fa tsy hita satria ny tena tsy mpampianatra finance publique akory na toe-karena ary tsy manana fahalalana ampy atao hoe ampitanany zany any am'mpiaino fa zay kely mba fantatra sy vaovao eo pelatanana ny zany fampizarana mba ahafahany mpanaraka ny fandarana miara-manonja sy ny vaoaka malagasy mahazo amin'ny akapobeny sy mahalala ny tena zava-misy eo anivony zany antemera-piry zany eny na de ataoko hoe amin'ny ambangovangony any aza ny ohatra ho raisiko tsy hiditra lalina amina resaka volavolan-dalàna mifeny teti-bola 3 sy 4 arivo ny tenako fa iverina amin'izay le hoe ray ao anatin'ny zavatra atao hoe tokony ho resahana manoloana an'izay LFI 2023 izay zay projet de loi na volavolan-dalàna zay dia aka ohatra na orinasa anankiray malagasy atsony zay natsony zareo hoe fary malagasy ny tenako eo zany nitondrako an'ny hevitra sy mahakasika n'ity resaka hoe incitation fiscale na resaka antso atao amin'ny mpandrara ny mpampiasa vola dia omena fanalefahana etra mety amin'ny fotoana voafetra mety ho tonga hatramin'ny exonération na hoe fanafanana tanteraka manodidina an'izay ny tiako resahana de ahoana ny fomba nitondrany zay koa fanontaniana ao apetratsika zavatra ifampizarana amintsika mpanaraka ny fandarana miara-manonjy eto amin'ny MBS hoe ahoana ny nataony reto mpitondra reto nataona Andriamatoa filoha satria izy ny lohany izy ny sefony izy ny ray aman-dreny voalohany tompona andraikitra amin'ny zavatra rehetra zay mitranga eto amin'ity firenena ity ny fary malagasy tsara ho fantatritsika vahoaka fa asa na hoe natsangana tamin'ny maty ve le orinasa mpanjakana nitsangana tamin'ny andron'ny filoha Didier Ratsiraka natao hoe ofafa orinasa efa niodiny zany namokatra fanafody zany tamin'ny fotoan'androny ny zava-misy anefa sy nitsapa tatoato hatramin'ny tondrana Andriamatoa Andry Rajoelina dia tsy misy ataony ilay mpitondra ao anatiny izy afa-tsy ny manaratsy ireo mpitondra hafa ny fandimby akoatra ny fanaratsiana de ny hoe tsy nanao nininina ireo tsy nahavita nininina fa izy zao natsangana an'izay fary malagasy zay iarahantsika mahita am'izao fotoana zao ny arahantsika nandre ho any zay mbola tsy malala fa nofoanany firenena enina aty Afrika izay saika anao komandy hono ny komandy tokony nataony satria taorina ny artikla nivoaka tamin'ny gazety Le Monde Afrique zay nilaza fa tsy voapirofo ny maha efikasy
sy hoe mandaitra ve zany fanafody CVO plus CVO zany a ka dia no foanandrareo ny commandiny. Eo indrindra nipetraka ny fanontaniana ho an'reto olony mpitondra reto, anisan'izany ny filoham-pirenena. Iverenantsika kely ny tantara ny fotoana nanaovana oera be tamin'ny fampahafantarana ny vahoaka malagasy zany CVO zany. Ary nisy tamin'izany efa nanao mifaneho-kevitra satria tonga teny ny tenanay sy olom-bavam-bahoaka tiako Madagasikara teny itosy teny amin'ny fohy be toerany fondation Ratsimamanga. De nandranadyady zay tamin'izany fotoana zany dia dahatra pokaty. Nanadiady zay teny anivon'ny farmasiany zany hoe aiza ny fanafody zany tsy misy. Nanadiady tany amin'ny sampandrarary resaka mikirakira resaka vola sy ny sisa hoe mety ohatrinona ny vidiny aiza mety ahitana zany tsy misy. Nefa dia natao tamintamy masoeraoera be hoe lancer-tsika androany. Zany hoe CVO izany a. Ary andreatsika zao tontolo zao, iresaka atsika zao tontolo zao iray manontolo. Itodika aty amintsika ny masony zao tontolo zao. Tsambikina amina fotoana. Zao fotoana zao itenenantsika zao. Tsy voalohany karaman'ny mpiasan'ny farimalagasy. Tsy misy mpividy itsony ny CVO plus na eto atoerany io. Na ny ivelany, araky ny nambarany. Salovanina ny andraikitry ny teknisianina. Salovanina avokoa na doktery io, na mpikarika io, na ny pharmacien io, na niza ny salovanina ilay filoham-pirenena. Eny fa hatramin'ny asan'ny olona tokony mianatra ny atao hoe na ny anivon'ny resaka marketing io, na ny resaka tsenam-barotra io, na resaka fikarohana na étude de marché, tsy nisy zany rehetrarehetra any. Fa ilay filoham-pirenena no nandray ny andraikitra rehetra. Raha tokony ny olona teo amin'ny firesahana ny FDB izy dia anjaran'ny teknisianina no nandray an-tanana sy nanao fanadihadiana rehetra, nanao fikarohana dia nomena fotoana ireo nafahana nanatanteraka zany asa tandrify fanandrify amin'ny fahaiza-manaony zany. Fa tsy izay ny zavatra nitranga. Dia raha resaka farimalagasy tsika dia io asa raha renao namana faniry sy mpiaino ajaina fa nitorene hony le farimalagasy e. Dia mangataka onitra 15 millions d'euros sa 15 millions de dollars, 10 tapitrisa dollars fa hoe misy ny fahavoazana nateraka izay artikla nivoaka atao amin'ny Le Monde zay. Aza mampimery a. Aza mampimery satria ohatran'ny fialana andraikitra zany a. Eo akoatrany nefa resaka teo aloha teo nanao hoe tsy mitsahatry ny manaratsy, tsy mitsahatry ny miteny an'ireo filoha-fandimby ireo hoe tsy nahavita ninninna. Dia le filoham-pirenena ato sady mively vy, mifofotra mively vy. Izy no mahandro ny vary, izy no manokiny, izy no mahandro, izy no mihinana. Matsaka mampiro. Zay rehetra mihitsy matsaka ozy izy namana faniry eto. Izy ihany ny tena mahay ny zavatra rehetra eto. Io fa nidona mirindrina ary ilay farimalagasy. Dona mirindrina. Tsy mahay makalesona ilay filoham-pirenena sy ny mpanara-dia azy sy ny manodidina azy. Mbola ho adona mirindrina ihany koa ve ilay toe-karena satria ny zavatra misy. Fandray amin'ny resahany filoham-pirenena ihany. Teny amin'ilay forum des investisseurs teo tany nosy be, teny resaka incitation fiscale izy. Fandray izay resaka satria misy resaka orinasa ao. Ao anatin'izany ihany koa tsy tsiaritra satria anisan'ilay nitandrosana hono ireny nahazony an'ilay trophée na hoe tena mpanangana indostria mihitsy zany filoham-pirenena zany. Ary anisan'izany zany farimalagasy zany. Dia nitaky tamin'ny fomba entitra ny teto anivon'ny miara-manonjany hoe mba hameo lisitra hoe izahay hoe aiza daholo izany orinasa zany. Fa ny ray anisan'ny rehariana io nidona mirindrina io. Ary io nidona mirindrina io miteraka fatiatoka io a. Ho an'ny toe-karena, ho an'ny firenena satria nisy teti-bola tao anatin'io zavatra io. Nisy volana totina tao anatin'io tamin'ny endriny maro. Ary ny fiatraikany tsy voatery zao katrindrizao no ianjady amintsika zany, ianjady amin'ny toe-karen'ny firenena. Fa ao arindrina kely eo. Ao arindrina kely eo a. Dia tena iatraika amin'ny toe-karena zao hoe io tsy fahombiazana ilay farimalagasy satria hevitra taingina, taitaim-bombina, tai-dronono mandroatra. Dia araky ny teniko teo ilay filoham-pirenena no mandray ny fanapahan-kevitra rehetra amin'ny ambaratonga. Mieritreritra mahay ny zavatra rehetra nefa tsy izay ilay izy. Mentoera ny teknisianiny, na amin'ny resaka hetra io, na amin'ny resaka faditseranana io, na amin'ny resaka fikarohana io, na ny mpampianatra ao anatiny amin'ny lafiny maro ny toe-karena sy ny sisa.
fa le soloam-pirenena mihitsy no mieritreritra ny tena ny mainjavatra de mandray ny fanapakevatra de zao ny vokany zao mahazo ny faramalagasy ao de ailika any am Le Monde mezan'ny olona fotsiny ianao hoe iza ny henonao am'izay fitoriany zany tsy azonitra ianao na 1 euro ary fialana ndraikitra zany tena fialana ndraikitra 100 isan-jato faniliana ny tsy fahombiazana mbola samy jery fitaratra ve nareo samy jery fitaratra ve anao ndre matofoloha raha noeraoera nataonareo nandritriny reny hoe lancement andre CVO plus reny efa nyteny izahay fa mbola tsy ampy nyteny président Ravalomanana ny aty am'fanoerana hoe tsy ratsy mihitsy raha ohatra misy ny vokatra vita malagasy amprisihany zany ny mpandrarà fa ianao ny miditra am' tsy tokony hidiranao de zao ny afaran'le zavatra de iverenako am'izay ny tiana tiako atongavana ny resaka incitation fiscale zay le hoe fampirisihana fanalefahana etra mba hiatsona n'ireo mpampiasa vola sy ny mpandrarà da ohatra hita aloha dia ny mpifanandrana politika de efa mipotehana mieritriretina fa ho adversaire ary matanjaka de za napitenina hatramin'ny manodidina azy na ny orinasa na ny fananany rehetra na ny sary na ny image na ny zavabita izahana fafana fafao avokoa fafao tsy hisy trasitsony mihitsy ny momba an'izany président Ravalomanana zany tsy zay anefa fa vao maika manitra arakaraky ny kosehana azy vao maika manitra de io anareo fa tsy hitanareo zao hatram'izao nge mikatona ny orinasa ny président Ravalomanana no niara-tsindoha no zay alako bika tsy tiako tare no zay hoe ty mety ho adversairako ty tena adversaire iny zany ty amin'ny fifidianana sy rehetra zay ifandimby eo tsy ny filoam-pirenena ihany fa na fifidianana sy olom-bavim-baoka na fifidianana rehetra zay azo tanterahana eto sy tokony ho tanterahana eto io izy io ara fa mipotra ny zavatra rehetra nafenina satria nidona mirindrina avokoa zany tetikasa rehetrarehetra ampatsiakely taizany nametrahana fototra raha resaka fananganana orinasa fa tamin'ny andro ny président Ravalomanana nitondra tamin'ny fotoana nitondrany président Ravalomanana tam'izany fotoana zany na io lalàna io mba tsy diso de hijery an'ity ny lalàna ohatra raha nametrahana ny zany atao hoe fototra izany akoatra ny fandiniana atao hoe climat des affaires sy ny climat des investissements dia napetraka tam'izany fotoana tamin'ny 2004 ny lalàna ny loi organique makasika ny loi de finance na ny LOLF 2004-007 zay nasolo ny 63-015 ny ordonnance io miresaka ny finance publique anaovana ny finance publique zay moa zany nanolo an'le 63-015 io nanomboka tam'izany nametrahana ny rafitra rehetra na eo anivon'ny fitsarany zany na eo anivon'ny impôt izany de napetraka ny mba hiadivana mikolokolo satria io ny tena fanetry be n'le firenena tsy hoe nitaky akory ny mpiara-miombonatoka fa nahatsapa ny mpitondra tam'izany fotoana fa zay ny teny ilaina ary napetraka ho hiato ny fototra namana faniry dia ireny sampandrara rehetra miady amin'ny kolokolony samifine ny chaîne anti-corruption sy reny sisa sy ny sisa mitovitovy am'ireny mba hiadivana am'izany kolokolo zany io ny tenana nambolotry firenena mihitsy ny makasika ny resaka hoe fandrarana guichet unique moa tam'izany ny guide-ny anarana dia io ny DBM zay ny solo azy zay tsy azo hidivirana ho hiato eo napetraka zany fitondrana tam'izany fotoana ny fototra ary nanomboka tsapa fa tsy toy izao zava misy ankehitriny zao zay araky ny teniko hoe taitay bombina isaky ny mahita vahoaka de mampanantena mandika lalàna mieritreritra narena atao hoe domaine réglementaire reny sy ny domaine de la loi tsy hitany ny elanelany zany hoe ity nge ka lalàna ty ambony ny fahefany ny filoha pirenena tsy maintsy ampidirina lalàna zany incitation fiscale izany fa tsy hoe maka décret anao ary maka arrêté anao ary anao ary amin'ny conseil des ministres de zao ny atao inona ny natarany io satria ho avy am'izay nambara fa tonga androany ny LFI ao amin'ny antemera pirenena zay message voaraina eo nandrasana ihany no fa de nampiresaka teo raha miverina kely tsika mahakasika an'ireny forum des investisseurs teo ireny dia ny fanoditsy tamin'ny fotoana izay efa nylazany ny conseil des ministres fa efa napetraka eny amin'ny antemera-pirenena ilay volavolan-dalàna mifeny teti-bola 3 30 octobre 28 octobre raha tsy diso iny conseil le anina iny zay teneny faniry zay ahoana sa efa vahomoana mialova efa tafiditra tao anatiny ve zay resaka incitation fiscale izay satria nila teknisianiny zany misy kajy mila atao araky ny teniko tamin'ny herinandro lasa iny misy équilibre zay imposeny ny lalam-panorenana misy fifandanjana ara-bola izay imposeny ny tsy maintsy tarahana
apetraky ny lalam-panorenana efa tafiditra ary ve zay ho hitanao eo moa zany fa ho avy la izy eo am-pelatanana hono la izy de ezaka andinika na tsomena fa tsy telo andro raha andiniana izany de anivon'ny vomiera moa zany tiako tenenina eo de ho avy tokoa itsika fa hijeran'zay fa ny tena tiako za tsy te hiditra detay am'le resaka loi de finance fa ny fanontaniana mipetraka hatrany de ny hoe voaomana ve zany hoe incitation fiscale tiana atao izany sa lasa ohatrany reny resaka tana masoandro resaka téléphérique effet d'annonce fa hatramin'izao tsika miteny zao ane tsy misy nininina miainga fa zao ara nieritreretiny sasany dia eny amin'ny tanin'ny président Ravalomanana eny amin'ny magrobe oririka ny ray nieritreretiny mpitondra ho asiana ny tongotra zany na Leandry hitondra lay téléphérique zay tsisy ilana azy mihitsy am'izao fotoana zao tsy lahara-pahamehana efa iomeza ny olona rehetra tsy ny malagasy ihany no me fa ny vahiny de manongo tena mihitsy ianao ny am'izany tetikasa tsy miteny hoe tetikasa nadala fa tetikasa tsy voahevitra tsy lahara-pahamehana mitovy amin'ny colisée mitovy am'ireo le tetikasa hafa rehetra hoe tanamasoandro tena tsara ny elevitra fa tsy misy fanatanterahana na kely varavety ara nijanona treo amin'ny hoe hevitra de atreo de mbola miteny ihany tsy alao ve mangina de ty am' zavatra mahasoa resahana inona mahasoa atsika am'izao tsy maninona misy resaka toe-karena le incitation fiscale fa misy fepetra tokony ho arahana ao anatin'izany zay ny tiako atongavana tokony fatarana ho aloha le climat des affaires sy ny climat des investissements ohatra ny hoe tsy fantatry reto olona reto ary oka andre matofolo aloha ny teknisianina meo sehatra izy meo azy ny andraikitra araky ny fahalalany fa tsy voatery ho hainao za zavatra rehetrarehetra zao mpandrara ianao oke mety ho hainao ny fandrarana ny resaka etra ny resaka fitsarana ny resaka étude de marché zany ilainy zany rehefa andeha hanangana zavatra ary tsisy ho avy eto am'izao io ny jironao io le ministre mody manao évaluation ony tsy hay mora tena lasa marina fa misy nono cinéma de mitetonja procès anna izy eneny nanendry an'ireo olona ireny taleta am'ireo asa valo volana lasa zay fito volana izy no nanendry an'ireo tompona andraikitra ao am'jirama ireo ka raha misy tsy fahombiazana tompona andraikitra voalohany lay ministre ny angovo ary efa tokony nametra-pelana tsy efa ela tsy izy tokony nesorona zay mihitsy fa de eo de mitsikitsika eo de manao kanjo volomboasary eo de voatazona am'lay toerana de mizarapa zay indrindra de ohatrany hoe matory amin'ny tany de matory amin'ny tsitany andekaleka de ohatrany efa ny asa be zavady tsy zay le atao hoe asa tsy any ny asanao andre mato ministra toy izay daholo reo ministra akoatry ny herisetra ataon'izy rehetra ny ohatra ratsy nameniny avany ambony satria herisetra ny nazahoan'ireo fahefana noho ny tonga teo amin'ny fahefana de inona nataony tsy arotro koa ty anankiray ty hoe le nametra tanana hitako tany amin'ny gazety tany zany hoe le nametra tanana lolo Madagasikara lolona moa izy iny ay lolona marina de lasa nikasy tanana ekena tena mety mahasorena ny ataon'ny mpamily eny an-dalana indrindra mpamily taxi be tena marina zany fa ianao tsy tokony ianao zay tena hoe mifanohatra amin'ny sasa sotoavina ny fihetsika tokony ananany zany ray aman-dreny olom-bofidy no naseo teny an-dalana teny marina mahasorena ho tsy mandamy mihitsy afa be deaibe koa ny baranahany ka le baranahany tranga eto amin'ity fireneny ity ianareo ny tena napiroborobo ny baranahany teto nanomboka tamin'ny taona 2024 de io miarahantsika am'zaka io ny vokany tsy mahazaka fahefanireo ka le farany ny incitation fiscale satria fa mandeha ny fotoana zay incitation fiscale zay mila diniany zany fa tsy taitaitra eo ianao asana teknisianiny zany hoy ny fiteny am'teny frantsay hoe spécialisation izany ianariny zany ianariny zany io tsy exonérena fotsiny tsy hoe akamakama eto de fa ny tenan'izay teto amin'ny MBS tsy bomboka ho zarazaraina mila fantatra zany le zay olona ve nomena lay izy secteur d'activité ve nomena azy activité ve nomena azy fa tsy hoe ty akamakama de zao inona no mety fiatraikany ao anatin'le teti-bolam-panjakana sy ny sisa toy ny hoe ame vavao ifampizarantsika ty tsy mila manam-pahaizana momba ny resaka toe-karena resaka finance fa rehefa manao prévision manao tombana amin'ny vola mety hiditra amin'ny resaka hoe recette fiscale interne na intérieure dia tokony ho latsaka hatrany ny vola ampidiry ny ladoany na ny faditseranana oarina amin'ny vola ampidiry ny etra anatiny ray zay prévision inona ny zava-misy am'izao fotoana zao niakatra hono ary tena niakatra ny vola niditra tamin'ny ladoany na amin'ny faditseranana nidina lasa ambaniny prévision ny vola niditra amin'ny impôt na ny etra midika inona zay voalohany dikan'izay dia mifavoriser ny importation matoa zany misy vola maro miditra any amin'ny ladoany de ny importation zany ny be deabe na ny fanafaranetana
ary rehefa ny fanafaranentana ny be deaibe satria ilay filoam-pirenena mihitsy ny name ohatra ratsy amin'ny resaka vary satria rotaona aveo ny andreto foana tsy tanteraka ilay resaka artemisia hoe $3000 ny ray taonina de naprisihana ny olona nasena najanona ny fambolem-bary fa hoe iny asa $300 latsaka ve $300 taonina ray le zany no ohatra namen'le filoam-pirenena dia lasa potika ilay toe-karena tena mandady ilay toe-karena am'rehefarehefa amin'ny tany satria ilay tsotra indrindra amin'ny fepetra sy ny fitsipika amin'ny toe-karena tokony ohatra tsara ny men'le filoha no ny dinganiny sy ny tombenany dia lasa niakatra n'izy asa rasa ereherezy ny amin'ny hoe miakatra ny recette douanière fa midika zany fanapitehana ny indostria eto atoerana ny vokatra eto atoerana de pitehana fa na nytatsana ny indostria soronasany velany velomina amin'ny alalan'ny fanafaranetana zay ny tena vokatra ny zavatra teneko zany hoe mbola fahadisony ny filoam-pirenena mbola samy jery fitaratra avenao andre matoa filoha aizy ianao raha matoa ministry ny finance ministry ny fitantanam-bola sy ny teti-bola aizy ianareo manam-pahaizana efa nanao antsy ary mbola manamafy ny antso eto hoe zay le zavatra tokony hotoerina ary ampianarinareo anay ampianarinareo ny vahoaka malagasy mitenena renareo isaorana fefalisy ny teny na mipahay toe-karena mpampianatra ny pahay momba ny resaka fikarohana momba ny arenan-dranomasina ny zavatra rehetra momba ny biby reo le primate reny sy ny sisa fa mbola tsy ampy rea mbola tsy ampy mitenena ianareo fa manao tao foana tsy misy ohatra ty mpitondry ty zay ny anankiray fa hodinganiko le satria fa mandeha ny fotoana tonga de itsambikina amina resaka fifidianana satria mandeha be ko debide fetra am'izao fotoana zao le resaka fanisana mpifidy saritsary ny hafahafa fa betsaka ny fitarainana koa tsy fantako na mare zay ianao zay mihitsy vo avy niona mihitsy atamin'ny ekipa io maraina io vo maraina be mihitsy hatramin'ny maly hatramin'ny afakomaly nanatona anay reo na ianareo raha no nanendry azy ny akamarony reo agent recenseur agent électoral ireo mpikambana ao anivon'ny CLR reo mitaraina noho ny tsy fandraisana ny tambo-karama na karama zay nampanatenaina ray volana stapany zay nanombohany zay recensement zay ao anatin'ireo fonty na fanavoazany fotiny ny listry ny fidy tsy mbola nisy na vola ariary na raimbolanja na ariary folo ny raisin'ireo olon'ireo inona no antony nalefa neny atsimon-drano araky ny angom-baovao natao sy ny fanadiadiana nalefa neny avara-drano tonomena amin'ny ampahan'ireo le mpiasa ireo le agent reo zany fa no ny jerena am'izay ny etasiny hoe manahoana ny vola tokony ho aloha amin'ny enatananarivo reny vohatra zay misy boribory tany enina oy toloza finony ty vola be ty na emotra indray le izy de io fa mitady lalana indray ialana ilany tony natao am'ireo le mpandrara zay ampahireziko eto fa mandalo fa nyresaka an'zay nareo teo aloha teo hoe le am resaka fikojakojana ny lalana aloha avy ny volan'olona fa milaza ianareo hoe misy vola ao nisy vagy voalohany de nisy vagy faharoa tena tsy rahanareo mihitsy na hiatra manain'le olona aza sombanareo ny toe-karena satria efa zay oa le tena ke mijoroana reo avaram-pianarana ampianaro an'ireo mpitondro ireo fa nisehatra tsy miakina toy ireny no fanohitra ny ty fampandrotrony ty potehanareo toy ny tsy resahako tsony ny am président Ravalomanana efa naverimberiko teto fireo mpandrara izay mbola manana 33 milliards d'ariary na hoe 165 milliards ny volan'ireo dia mbola anao départ zéro izy rehefa velo andotrosa mbola amolaka indray ilay raharaha tsy alohanareo moa zany de fa boka nitrosa amin'ny banky sy nitrosa ny fournisseur zareo aloavy raha misy vola ao zay ny teninay aloavy ny volan'olona raha misy vola ihany ao aza rebirebena le vahoaka sy ny mpandrara malagasy zany rehetrarehetra any zavatra tsapany enana dolo tatoato be de be ny zavatra tianao resahana de iverenako ndresaka eto manomboka mitokona am'izao fitsika miteny zao nanomboka omaly ireo mpanisana agent recenseur ny agent électoral moa de tsy nasina resaka mihitsy momba ny tambo-karamany fa ny agent recenseur ny fampiresahana ny tambo-karama dia efa na ina izay zavatra zay sao de lazaina fa ny aty amin'ny fanoherana na ny solom-bamoaka ty mandrainy na prisika an'iretsika fa araky ny tenin zareo dia malahelo zay manambady aman-janaka mamelona vady aman-janaka toy anareo rehetra ihany mila misakafo fa nefa am'izao tsika miteny zao iaho dia manomboka mitokona ny agent recenseur sy ny agent électoral na natateraka an'ireny satria tsy misy vola na ariary ara-voarainy inona indray no avalin'reto olonreto andainga indray amin'ny hoe 14% ny tateraka hatretontsika miteny raha be indrindra 30% eny mifokotany eto Antananarivo reny vohatra ary ny tena loza ao anatiny tsy tomomba na ho aly le fomba fanatanterahana azy ny sasany zanaky ny seniny any Ambatomaro misy 10 mianadara izy manatateraka any ny any ampanitokana dinganiny zay mamofopofona tiako Madagasikara mamofopofona olona mety tsy ho ifidy an'ilay volomboasary manaraka
de tonga de asorona anaty listra iveriny zay lasa ihany ny 7 andro lasa ny tapabolana tsy niverina ireo satria maninona baikony ny président pokotany baikony ny président pokotany zay nitendreny zao mpitondro zao ny akamaronony ny agent recenseur sy ny agent électoral miasa na ny anivon'ny CLA ireo hoe atsy ianao ndany ianao makatsy aza makatsy ianao sy ny sisa zay ny mahatonga anay mitaky an'io zavatra hoe concertation nationale fa mihoatra ny fahafahanareo mitantana sy ny faiza mitantanareo efa hita ny fetra ny fahaizanareo ndao iroso amin'ny concertation mitodika amin'ny atoky lehibe rehetra sy ny atokona ny kely na ny salatsalany ndao re ifanome tanana ndao irosotsika amin'ny concertation zay sisa ny vahaolana eto mba tsy isin'ny olana eto amin'ity fireneny ity zay ihany no an'ny vahaolana tokana ndao irosotsika amin'ny concertation nationale fa tsy zakany reto mpitondra reto itsony ny mahazony vaoka malagasy ary tsy tsapany tena loza ao anatiny tsy tsapany zay faoriny malagasy fa lay fitiavatena sy fitiavana tombontso manokana ny mbola manjaka be ao anatin'izay ka dia ohatrohatr'izay namana faniry satria ny fotoana ohatra nefa mandeha ihany dia asa inona mbola misy ny zavatra tiany namana faniry tsaroko ty farany namana faniry dia ny resaka toana décaissement décaissement tamin'ny filora valomanana tamin'ny 3 tonga tamin'ny 7 isanjato fa mametra-panontaniana trany amin'ny vondrona Europiana tany Bruxelles tamin'ireo solotena malagasy zay niara-niasa tamin'ny président Ravalomana tamin'izao fotoana fa fomba ahoana ny ataon'ity président ty amin'izao tsika miteny zao nge inona le atao taux de décaissement na iendrika fanapina io arabola na fiarahana amin'ireo le mpiara-miombonatoka dia misy ny zavatra nampanantenainy fa misy atao hoe recommandation na toromarika omeny tsy voatery arahana satria ny nrety mantsy de firenena souverain ty firenena maleo teny ty zay tsy voatery anaraka nefa verina indray mangataka any rehefa avy eo dia tam'izany fotoana ho 7 isanjato ny vola zany presque nefa 100 isanjato no navoaka an'ireo mpiara-miombonantoka ireo hoentina hamatsiana ny tetikasa zay rehetra netreretiny filora valomanana tamin'izany fotoana ho tanterahana fa ny amin'izao fotoana zao tsy ampy 10 isanjato satria maninona sady matikambo tsy mamesehatra ny teknisianina no raisin'le filoam-pirenena tanana daholo ny zavatra rehetra nefa tsy voatery ho voafehany tsy mahay mitantana koa tena tsy mahay hitany tena tika tsy mahay ndao anao concertation ihany andao atao fifidianana filoam-pokotany any io ny tsara tomboka fa ireo fontrefont io tsy mandeha araka ny tokony ho isy zay le izy namana faniry angamba namaranako ny anjara fandraisako fitenena satria efa tonga ny lera tokony amaranana zao fandarana zao dia ao anatin'izay ihany koa nametrahako ny veloma mandra-piresaka sy mandra-pitafa indray amin'ny mpanaraka an'izao fandarana zao nabetsaka raha ny zavatra nirina tokony ho resahana tia nambara dia aloha fa mbola betsaka any amin'ny vaovao any MBS any amin'ny vaovao any radio madany any amin'ny aino manjery any tsika mifankahita ndraika dia miratro antsika rehetra samy tsara eny ary dia misaotra ny solomam-bahoaka ny Madagasikara voavety teny amin'ny boribory tamin'ny fahadimy filohan'ny vondrona parlementaire ny antokotiko Madagasikara radio fetra Razafy Tsimialina raha lamozafim-bololo tsika niaraka tamintsika tamin'ity maraina ity nitondra an'izay fanazavahan-kevitra izay dia ampitsahiviko zany fa ny ekipa ny MBS dia hanao ny fitantarana ny mondial eo anivon'ny radio zany manomboka amin'ny alahady ho avy izao ka ny zokobe ry Fiainakotomaro zay mpanao gazety ary anisany pahay momba ny tontolo ny fantanjahantena no hitarika izany ekipa eto anivon'ny MBS radio izany misaotra atsika rehetra dia manokopakopa tanana ny eny amorona koa ny eny zay mihaino atsika amin'izao fotoana izao dia manome fotoana indray ho an'ny rapitso fandarina miara-manonja tompolasy tompokovavy